Miaraba tokolasy toko vavy am'ty zoma fa 7 volana desambra 2024 ity de misaotra ny teknisiana zay miara-dalana amitsika isika ny namana faly sy mbola ao ambadiky ny sary sy ny feo ny zokobe radany sy razankla ny ambony manao ny fandrindrana ny fandraisana atsika rehetra ny tokantrano sy any amin'ny toerana tsika raikaraika zay andraisantsika ity fandarina miara-manonja MBS radio Mada ity. Ny namanao amin'ny radio Mada dia tsy haitsika mihitsy ny anadino azy ireo zay mpiara-miasa mavetrika amintsika enomsa malala ary robena izany ny mpiara-miasa amin'ny MBS rehetra any amin'ny faritra zay mandray mivatana sy manao ny famirena ity fandarana ity dia arabaina isika menakavy. Be da be ny vaovao zay ifampiresahantsika eto ifampitafana ary itondrana fandalinana sy fanadihadiana. Mazava ho azy ny mikasika ny fiainan'ny firenena zay miseho isan'andro san'andro ary mahakasika indrindra ny fiainam-bahoaka sy ny vahoaka malagasy zay monina ato amin'ity Madagasikara ity no ifampiresahantsika eto. Etona dia manao ny kopakopa-tanana ho an'ny député Rastany Randrena Sostantsilasy zay efa iara-dalana amintsika ihany koa ao aoriana ny député Bokosina Momanarina Andriamampandry Todsoa Manampy zay no anarany resahana tsara mihitsy zay mba ho taditadintsika tsara hoe mbola misy an'izay fa Todsoa Andriamampandry moa fahalalantsika azy zany miara-dalana amintsika amin'ny anjara fanehoan-kevitra rehefa zoma de kopakopa-tanany ho an'ny rehetra betsaka ny nangataka teny amin'ny lalana teny de atao faobe ho atsika menakavy satria dia tery ny fotoana maromaro ny zavatra hodiniantsika efa eto akaiky eto amin'izao fotoana zao ny député Todsoa Andriamampandry miarabanao Andriamatoa Solombambaoka. Miarabanao faniry ary miaraba ihany koa ny teknisianina rehetra ary tsy adino indrindraindrindra ny mpanaraka mahafatrapo ny miara-manonja eto amin'ny MBS na eto Madagasikara io na any ivelany. Député Todsoa taky ny mahazatra aloha mba hisaorana an'ireo mpifidy ary fankasitrahana ihany koa reo mpiara-miasa aminao eny amin'ny distrika zay misy anao ary araky ny fangatahana mandrakariva ataon'ireo vahoaka eny amin'ny faritra zay mahazo an'ilay asa zany na hoe misitraka voalohany bénéficiaire-ny asa zay miaraka amin'ny solombavambahoaka na amin'ny asa zay iarahana amin'ny mahasolombavambahoaka azy fanjakana sy ady na amin'ny solombavambahoaka manokana na amin'ny solombavambahoaka sy ny fikambanana miaraka amin'ny vadin'ilay association andraina dia mangataka amin'ireny aleo ho fantatr'olona ny asa atao Andriamatoa solombavambahoaka de zay angamba aloha ny anombohantsika azy satria izy ity moa tsy lany jijy isaky ny zoma satria ny député Todsoa dia misy foana ny asa tanterahana eny Ambomeny Ambomanarina tiatsika tenenina amin'izany député. Eny faniry alohan'ny andehasantsika ny kambany zay asa sosialy indray tamin'ity kikernandro ity dia mamela anao araka ministry Vitsomonja Irarisoa sala amin'ny kamazatra reo olona zay tsy salama amin'izao fotoana zao na izy na iza rehefa malagasy na eto ivelany na any an-dafy dia mirary soanareo mirary fahasalamana ho anareo indrindra ary ny tompony anafihery anareo. Eo ihany koa reo trapa aoriana amin'izao fotoana zao zay maro de maro ny malagasy zay very havana very namana dia miara-miombina alahelo aminareo. Androany fotsiny zao dia efa 3 no trapa aoriana teny Ambomanarina dia nisy ny fitsapana maraina moa zany zay mezako tonga foana ny tenako raha mbola salama raha mbola afaka ny anao an'izay dia mankahery mamerina fankahirizana ho an'ireny olona rehetrarehetra zany ny tenako sy ny mpiara-miasa amiko zay miara-dia amiko hatrany zay maro de maro no miara manotrona sy miara mankahery reny tapaka sy namana fiarahamonina ireny. Androany dia tahaka ny mahazatra moa dia misy foana ny olona zay vitsivitsy ho raisina atao kokoa manokana dia kokoa manokana zany anio ho anao monsieur Randrema efa ray aman-dreny be izy zay sefokotany teo aloha teo Tanety Atsimo zay mpanao adidy mirary soanao ray aman-dreny arenganao anao mba ho lava velona
eo ihany koa de kokoa manokana ho an'ny madame Noely ao Ambatolampy Ambomanarina zay niaraka tamiko nitsaba tamiko tamin'ny maraina faly ery zao izy de kokoa manokana koa ho anao Totoyary eo Ambatolampy atapo-tanàna izy moa de mandefa sy maisy amiko tsy tapaka amin'ny raharam-pirenena ary tena manaraka akaiky de mirarisoa anareo mirarisoa ny fianakaviana rehetra zany na izy na eny Ambatolampy izy na Varantanàna na Ambodrona Andramena na Ambomanarina manontolo eran'ny Madagasikara na hatrany ivelany ary zay indrindra nanaovana kokoa manokana eto ny fianakaviana ny namana any ampitan-dranomasina eo no zany kokoa anao any madame Monika any Bourza de mirarisoanao sy ny ankonanao eo ry tantely ry njaka tainy tompony ianareo eo koa i Mamalandy zay tonga eto Tanindrazana any Ambodifasika izy zao any Itosy de mirarisoanao ary engana eo anao mba ho ambin'Andriamanitra hatrany am'izay ataonao rehetra miaraka am'ireo taranaka rehetra de eo zany ry hery eny ambony manambola mirarisoa anareo eo koa ry Viviane zay any La Réunion eo ry Iolsoa any Paris de mirarisoa anareo eo koa iry Malala la Vitria Menakavy de mirarisoa anareo eo koa ry Saoby any La Réunion de mirarisoa anareo rehetra am'izay zavatra rehetra ataonareo eo koa ry Tonton Roger any Quimper de mirarisoa ny tsara ho anareo hatrany ary mitondra bavaka anareo ary mirarisoa ny namana tsy tapaka rehetra sy nareo rehetra any ivelany zay manaraka tsy tapaka ny miara-manonja. Député Totso hiditra avy hatrany am'ireo asa samihafa no tanterahana tamin'ny faran'ny herinandro teo sy tamin'ity herinandro ity samy miazakazaka mety misy ihany koa fandaram-potoana azona efa tonga de arosy melonga ngambany raha ohatra ka efa vonona ny sary namana teknisiana. Voamaly zany tonga de galilefatsika ny teknisiana nisy zany ny fivoahana ny reo mpianatra zany zay manao koro maimaim-poana zany amin'ny teny anglisy zay nataon'ny tenako zany sy ny fikambanana association ny andraina zay nivadika any zany no filohany zany de reo zany ankizo maro no nanao nisy embbolana nisy heritaona nisy roa taona zany tao anatin'izay de nivoaka ofisialy maro zany ry zareo nisy 20 hitamahery zareo de misy moa zany ny certificat reo zany zay natolotra an'izy ireo ary io koro io zany dia maimaim-poana ary tsy vitany hoe kory ihany no maimaim-poana faniry fa ny polycope rehetra isan'andro de misy polycope foana de maimaim-poana zany hoe tsy mandoa ny zanaka Ambomanarina na izy na ny ariary aza koa dia fatatsika fa am'izao fiainana izao rehefa tsy mahay teny vahiny ianao indrindra fa ny teny anglisy zany amin'ny sehatry ny asa de sahirana am'izao fotoana zao ary tsaroa fa ny teny anglisy zao no première langue internationale ka raha ohatra zany am'izao fiasarana ny ray aman-dreny zao raha mbola anao koro de ohatrinona zany nefa ny fiainana efa raha malala faniry de zay zany natonga ny tenako amasolombaboaka anahako sy ny fikambanana association ny andraina zay manao zay hoafany anampina ny vahoaka rehetra zany indrindra fa eny Ambomanarina de sady mampahay ny taranaka satria rehefa tsy mahay ianao tsisy zavatra hoainao mihitsy fa rehefa mahay ianao dia tsy maintsy tafita amin'ny fiainana anisan'ny fanoitra lehibe zany ny langue indrindra fa ny teny anglisy de zay zany no natonga ny tenako mba anao izao ary tsy zao ihany fefa ela zany no nanao an'izay eo koa ny koro informatika zany zay manomboka indray amin'ny volana janvier zany de efa miantso antsika rehetra mpianatra na izy na tanora na lehibe zany de maimaim-poana koa zany roa volana zany no kanaovantsika azy de tapitra ny roa volana de miditra indray ny vagy manaraka de maimaim-poana foana zany eo koa zany asiko resaka manokana ny teny anglisy ity faniry io zao le mpampianatra io io akaikin'le meko certificat le ao aoriana io misy sariny 6 reny ao azafady ao aoriana ao
aloha mba ho hitan'ny vahoaka malagasy a ao arinao le mpampianatra ny teknisian azafady de io ny mpampianatra madame Sarika io zany faniry dia olona tena tsorona olona tena sahirana mipetraka ao Ambohimanarina izy io a mpivarotra no nanany reniny a ary nantonanay mivady izy tam'zany tamin'ny 3 taona lasa hoe zamba nianatra ihany a fa tsy vitan'ny ray aman-dreny koa izy kambody a fa ny reny sisa dia nampianay mivady izy tamin'ny resaka fianarana nampiana amin'ny fianarana teny anglisy dia ny teny aminay izy hoe andaotsika anavitra ny mpiarabelona amintsika satria hitanay fa tena mafeny teny anglisy de nampiana izy amin'ny fitaovana sy ny fianarana de efa nahay izy faniry de hoe andaotra ianao a le fahaizana zay ainao de anao mba hisarana ho an'ny zanaka Ambohimanarina rehetra dia zay zany nasaina nataony a de izay ny manome ny karamanao dia zavatra ndraisanay taminy hoe rehefa ajainao tsara le asa rehefa matotra tsara ianao a dia inona ny asa tianao a fa ho ampianay ianao de niteny moa izy tamin'izany hoe ny fandriko izy izy za olona zanak'olona sarirana de mba hiasa any ivelany dia nijerevana ny fiasany na afa-po zany a ny zavatra natao ny faniry de ny fandriny de hoe ho any Amerika ozy izy ny tena tiako a dia mahafaly azy zany no nyteny a fa no niezaka zay nataony de nampiana mivady izy a tamin'ny zavatra rehetra zay mpampianatra teny anglisy tao amin'ny teo Ambatolampy ny Ambohimanarina moa ty QG ako ty faniry de amin'ny herinandro izy zany a dia lasa hiasa ho any Amerika izy ary ny teny nataony taminy a ary tsara asa izy de hoe rehefa andray izy de le mpianatra zay nofany tao zay tena nahay a no animby ny toerany ao nataon'zay rehefa nyteneniko ofisialy maro moa zay a dia andeha izy de atsofina rano izy de atsofina rano izy amin'ny anaran'ny vahoaka malagasy rehetra ny tsofina ranonao satria natafita olona izy a tao anatiny satria petsaka nahiteny anglisy a ary ny fanarahanay a hoe rehefa mba andray izy rehefa mba milamima dia zay mpianatra indray zany a zay hita fa zanaka Ambohimanarina dia izy indray no mitarika tsikelikely ho am'zay mazoto zany a mba ho any ivelany a ny zana-bahoaka zany a ao anatin'izay izay zany ny fampitondrovana amin'ny fiainana faniry ary ny teneniko tamin'ny mpianatra maly a sy izy hoe rehefa mba nahazo ny tsara ianao zavatsoa anao de azakombonina ho anao samyrery a fa zarao amin'ny mpiarabelona aminao fa ny mamy sy ny zavatsoa ataon'ny olona anao de tahiran'Andriamanitra foana ianao a am'izay zavatra ataonao zay zany de alesona ray hoetiko amin'ny tanora malagasy hoe rehefa mifameno isika rehefa mifanampy isika de tsy maintsy tafita amin'ny fiainana de zao porofo mitohaka amin'ny tendany zao a mademoiselle mbola mademoiselle moa zany mademoiselle Sarika andeha ho any ivelany izy a hiasa ho an'ny États-Unis izy noho le fahaizany teny anglisy faniry a dia lasa izy a sy ny fianarana zay natao zany a tao anatin'izay dia manao antso atsika zany aho fa tsy hoe lasa akory izy de tapitra ny koromamam-poana amin'ny teny anglisy fa amin'ny janvier indray a de le mpianatra zay nahiratra tao zany a zanaky monsieur Jean Paul zay le mpianatra dia izy indray zany no andebon'ny toerany a dia manao antso atsika zany zay vonina anantona ny tompo nandraikitra eo koa ny koro informatika zany a zay ho ataotsika ho an'ny zanaka Ambohimanarina ary tsisy fanavakavahana io a fa rehefa zanaka Ambohimanarina ianao na iza tsy mifidy antoko-pinoana antoko fivavahana na antoko politika na zanak'olona tim ianao na TCV ianao na SVM ianao na izy ianao na iza dia ny tenanay mivady dia tsy mba manavakavaka zany fa rehefa hoe zanaka Ambohimanarina ianao a dia raisina foana Atanandroa ao anatin'izay ohatra zay koa zao be da be ny distrika maro zay nangataka hatrany Ambohidratrimo any faniry hatrany Vato hatrany amin'ny 5e arrondissement any hitarina fa rehefa tena hoe mahita toerana malalaka zany itsika dia hitaritsika tsikelikely a eraky ny distrika maro zany a izao a fanofanana omena ny tanora malagasy izao eny any misaotra betsaka am'izay député Tojotsy fa iverina am'izay tsika amin'ny raharaham-pirenena zay voaresaka isan'andro te hiresaka za am'le vaovao mafana fa melo am'izay izy tiako manko misy vaovao mafana foana isan'andro izy ty vaovao mafana ty ndraindray mahasorena mieritreritra azy tokony ho vaovao ve izy ty fa lasa vaovao le izy satria
le olona nampanantena tamin'ny telo taona lasa tsy miasa araky ny tokony ho izy de lasa vaovao le izy satria maloto maimbo ary miteraka aretina ho an'ny manodidina na Antananarivo renivohitra ho an'ny manodidina o zay satria tsy Antananarivo renivohitra irery ihany fa ny faritra rehetra zay ielezan'ny rivotra am'le fofopako dia mitondra aretina betsaka amin'ny marary am'izao fotoa zao ny gripa ny tazo ary voatafika any amin'ny avokavoka mihitsiny zany miampy le hoe mandratra maso mahita n'le fako misavova de député Todsoa alohan'ny nandehanana taty ny tsapa-maraina nandeha nijery trondro vao maraina iny amin'ny faritra ambadika anteroroka iny mbola misy sisiny Ambohimanarina ihany de niodina taty milalana taty azo ny toerana misy atsika de nakasary mihitsy hoe mbola ange le fako e Andriamatoa be ny tanàna fa mbola tsy voarokanao sy ny ekipanao fa omaly ihany ko nisy candidat mpifaninana miarainy tamin'ny telo taona lasa de nanatanteraka ny vavany ngiabe ny tanàna de nitondra fako teny amin'ny commune Antananarivo renivohitra député Todsoa tsy haitsika ny tsy resaka an'izany satria vaovao le izy lasa ohatrin'ny hoe vaovao nasionaly le vaovao kanefa sarotra ny tsy resahana zany satria tena miteraka fahafambaraka satria mitondra fahafambaraka ho an'ny Madagasikara ohatrin'ny hoe fahafambaraka nateran'ny fahamoahana volamena tsokosoko fahafambaraka amin'ny alalan'ny fanodinana volam-panjakana fahafambaraka amin'ny tena tsy fandoavana vola mpianatra vola mpampianatra volan'ireo mpanao asa amin'ny fanjakana ny fahafambaraka amin'ny fako tsy voaroka satria ny vazaha ny vahiny ny mpizahatany ny malagasy mivezivezy eto Antananarivo renivohitra zany no fahafambaraka lehibe député Todsoa ia tonga de rehefa zany le sary le fako beta be ny fako zany mivangongy eto Antananarivo renivohitra fa avy any Ambohimanarina aloha tena betsaka fa avany aloha tena betsaka be io zao nalaiko sary de lalaraka eo Ambatolampy io sy avaran-tanàna iny zao ny fako nefa larana tomobily io mahazo an'io daholo zany ny olona ho any Bobao ho any Mboroy ho any Ambojanary ny olona ho any Ivato de zao ny fako faniry de tena kefa eo akaikiny io misy bidon jaune misy bassin misy borne fontaine eo akaikin'le izy eo ny fofona tsy tenenina tsony de alefatsika ny manaraka nefa de lalana zao zany faniry miaraka amin'ny fotaka ny fofona tena hoe mijaly le olona ny etratrano efa miopampana tahaka n'inona eto Antananarivo ny tsy fandriam-pahalemana ny vidim-piainana zao faniry de raha misy tobila mifanina zany de sady miafiafy ianao no mandritsaka le fako ny olona etsena mandeha tongotra andeha bus zany de mijoboka anatin'le fotaka sy le maimbo de tena hoe efa tsy rarina zany tsy io ihany fa betsaka zany ny fako eraky ny kafokotanina Ambohimanarina ray manontolo iny eto Antananarivo renivohitra de tena hoe rariny loatra zany ngababa raha lefatsika eo kapa le video omaly nateriny teny amin'ny commune urbaine Antananarivo teo amin'ny vavadiny teny amin'ny varavaran-gaben'ny tanàna mihitsy le fako efa ozy moa izy hoe aloha teriko ny ambaravarana fa tsy navelan'ny polisy izy ary tena hoe nateriny teo ambaravarana amin'ny sibika ny noetiny fa raha ny fako eto Antananarivo ngamba de amin'ny taonina amin'ny camion firy ao anatin'izay ho alefatsika kely ny gambany le satunany amin'le fanaterany ngababa zay mpanao politika zany an'le izy de ho hitatsika zany de ho hitan'ny vahoaka ny gambany izy fa tena hoe nalaza tamin'ny tambazotra izy ariste maly faniry ho alefatsika ngamba zay io le tenin'ny bentana aloha aloha iverina ny commune ny Samva rehefa vita ny asa voaroaka ny fako faly ny tanàna raha tsy voaroaka ny fako de tondava ty mibe ny tanàna ny tompona andraikitra raha tsy vita ny asa isan'ny fanambarana nataony be ny tanàna na Antananarivo renivohitra ankehitriny nandritra ny fotoana ny fampelezan-kevitra ny fitantanana ny fako no nasimikihana tamin'izany miaratsy anefa ny zava-misy ankehitriny hafa tokoa ny lazain'ny vava ary hafa no tanterahana teto ambody filoha no nandroaka fako ny filohan'ny APM ary nitarika izany teto anoloan'ny vavahady ny lapan'ny tanàna
nanatanteraka ny vavana taon'ny be ny tanàna nainandreatsitoaina nanatitra ny fako teo ambaravarana. Telo taona lasa zay mba mitady zay tompoko raha sitrakareo an'Andriamatoa be ny tanàna nainandre sitoaina tamin'izay fotoana zay izy niteny hoe rehefa tsy voaroaka ny fako tompoko dia atero aty amiko fa tompona raikitra be ny tanàna ka izy tompoko nahatongavany ty fako ty eto sa rehetra kory tsy tonga mendry fendro na mofo alahelo tompoko fa tonga kosa mitondra solo tenan'ireo fako manerana na tamina revo renivohitra tonga tsy tonga ila vaniny fa tonga kosa anytany an'ilay fampanantenana anytany an'ilay tamberina andraikitra satria izy no tena zay dia zay ny atongavana eto tompoko. Ay, voaray ny fakonao zany fa dia misaotra betsaka zany. Raha izao no ataonao aloha dia za manokana dia miteny hoe tsy afaka manerina fa no diansy no ataonao raha ohatra ka iresaka aminy ianao. Miendrika an'izao hoe Antananarivo renivohitra fako no manjaka loto ny avoretrana kanefa dia mitovy loko ny be ny tanàna sy ny filoham-pirenena sans volomboasary TGV mapara IRD IRK. Raha ianao no maka audience aminy fako dia maka audience ajanony ary ny fakonao dia afaka maka audience amin'ny SP tsy mivoaka eo izy raha izao fihetsika roa zao mangataka zay tompoko mba hivoaka eo azafady ampanajana eto am'izay ananao fa tsy misy mampinakatra. Nampekandro mpiasan'ny komina atao anaty fiarabe miola afako ary nentina niditra atao anatin'ny lapan'ny tanàna. Nangataka fionana tamin'ny be ny tanàna i Babara Kotoarsoa 5 tsy nahazoana valiny izany mbola izy toy ny raharaha indrindra fa mivangongo ny fako ary tsy misy ny fiara manangona izany. Ny sekretera manokana any be ny tanàna no nandray tao napetraka zany ny fangatahana fionana olona telo avy aty aminay antoko politika madio fangatahana fionana io zany iresaka makasika an'ity fako ty fa raha nyresaka sisionresaka nandeha tao anatiny tao moa zany dia hoe roa taona zay tsy niditra ny ROM na ny redevance sur les ordures ménagères tao anatin'izay roa taona zay zany raha nyresaka tao dia hoe tsy ampy ny vola androfana ny fako. Aminay manokana zany na isy ny fionana na tsy isy manomboka amin'ny herinandro io dia fanontaniana no mipetraka hoe tompona raikitra ve sa tsy tompona raikitra ilay be ny tanàna. Telo taona ty orentsika ary vahoaka Antananarivo renivohitra dia samy tompona raikitra no milaza hoe tsy misy vola androfana ny fako eto Antananarivo renivohitra fa aleo zany tsika mianakavy dia miaina ao anatin'ny loto sy ny fahavoretrana ny pollution visuelle tsy lazaina tsony tanan-dehibe anisan'ny maloto indrindra aty Afrika Antananarivo renivohitra. Nalefatsika mihitsy ny élément ny mpanao gazety iny zay tamin'ny fidinana natao Ngara-Kotoarsoa Faniry Alban Di Baba filohan'ny antoko politika madio teny Analakely sy manodidina teny ary nanatanteraka n'le teny be ny tanàna hoe avereno amin'ny commune ny Samva ary ny filoha Rajoelina ny amerina zany zareo samin'ny Orange reo raha tsy voaroaka amin'ny fako ny be ny tanàna ny tompona andraikitra am'izany atero aty amin'ny be ny tanàna hongiana any Andretsitoaina tamin'izany dia nitaterahan'ny olona l'izy dia iny izy Andriamatoa député fa ngia be ny tanàna moa zany omaly dia efa tonga dia namaly botana ohatran'izao ny fomba fanehoany hevitra ity Ramose ity koa moa zany mihevitra azo mahay milalao serasera be dia manao resaka ridicule any amin'ny tambajotra sosialy dia io tsy io le izy fa le anankiray ny any mpanao komma moa io naina Andretsitoaina atao ny toerana io ny any mpanao komma moa raisibika miaraka amin'ny kamera mpanao gazety sy pakasary ny sasany 900 taonina ny batainy isan'andro. Izy ty manko zany ny tsary marena dia hoe le asany Andriamatoa be ny tanàna asanao ary mahatonga ny olona hanatitra fako eny aminao na raisibika io na ray sase mety ho ray gony fa reny tambatambatra erikerika mahatodradrano mety ho tonga 900 taonina mihoatra eo toko nambaravaranao rehefa tonga ny fotoana fa taimbavanao tamin'ny rotsahanao ho be ny tanàna nahatonga ny olona hanatanteraka an'izany. Tsy tokony ho tonga tamin'izao zany isika raha tsisy an'izay fa ny zavatra mampalaelo an'izy député Todsoa dia zao ny zavatra rehetreto dia tsy maintsy endrasana vahiny endrasana olona hafa vo afaka hanatanteraka ny asany fa nga afaka nandroaka an'le fako amin'ny endriny ara-dalàna indray ny commune na omaly raha tsy niandry an'izay tany amina fondation Viseo io hitantsika io karana ny tompon'ity fondation ity
zay anankiray no ateratera ery amin'ny commune urbaine Antananarivo renivohitra de faly ery teteko tsara mihitsy mangary paosy nefa le fako tsy voaroka inona tsy nany andre nandramatola lora valomanina tam'izany de eto kay tsy afaka mandroka fako na de efa hoe Florajoelina nany ampatsika de averiny any amin'ny commune na fitantanana ny Samva de navadiko ho SMA mihitsiny de namboarina tsara mihitsy ny fomba fitantanana an'le SMA niditra tao daholo nareo menakavy de io ny zava-misy tsy afaka mandroka fako nareo fa miandry an'le an'zay avy any amin'ny karana tsy afaka midina ny jirama raha tsy misy ny subvention mbola zany karana zany any ko no manodina le jirama zany nge zava-misy eto Madagasikara de mba mamenara mba mahalala menatra fa iny aloha fanokanao iny nanateran'ny olona fako tena anivon'ny commune fa raha reo vahoaka malagasy ny fidy eto Antananarivo renivohitra reo nde ataotsika hoe 4 000 200 300 000 na mety ho latsak'izay ve no mitondra fako asa ataotsika hoe 10 kilao isan'isana de aiza ny toerana metrahana zany eo anolohan'ny lapan'ny tanàna député Todsoa Andriamampandry ity ben'ny tanàna ity faniry ny ben'ny tanàna miavona indrindra ary ben'ny tanàna tena tsy niasa indrindra ary nampijaly ny vaovaoaka na Antananarivo mba itsika vaoaka moa fa io etra tiany ampitomboana be inge ka ny tombony inge de tavany anaovan'ny propagandany amin'ny heritaona o ben'ny tanàna indray enao indray Andriamatoa ben'ny tanàna nanao triplon anao nanao inona tsy ho lantso nasia foky tany anao tsy ho lantsony fa ny zavatra ataonao efa tena hoe sangy mihoatry ny loha no ataonao Andriamatoa ben'ny tanàna Antananarivo zao potika tanteraka nefa nareo samy orange samy olona mpitondra eo amin'ny fitorana daholo nareo teo ben'ny tanàna Laura Valomanina inge teo panohatra miaso manteo fa na vita mihoatra lavitra no enao no vitany ben'ny tanàna Laura Valomanana ampitonga am'izao inona ny vitan'ny ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra natao zao nareo mpitondra mihitsy zany de tsy mba misy olona hafa ve sady miavina ny fomba fiteniny jerevy nge le fomba famaliny teo indray fa reny zany de mbola aiza no azo anao mbola vao olona anankiray no tondra fako tena manao tsintsinina olona misy le manao tsintsinina olona ohatran'le tam'le grève ny taxi be ateratiny licence rehefa tsy asa tsy mba manana communication tena hoe mba matotra mba misy profil ba hoe rehefa misy zavatra mitranga de ndiara fa alamiko le izy mihetraketra-pitenenana ohatran'izany le resaka hoe aloavinetra de tenendro kely izy de fa aiza anao ny rofoko mieritreritra azy faniry tsy ho tsindrinaloka mihitsy amin'ny fiainana mieritreritra hoe miondam-bola moramora de ny vola moramory no avitan'ny fiainany fa tsy avitanao zany ny vola misy fetrany zany ikamora lany ikamora ritra ny fahefana misy fetrany zany fa ianao mipetraka eto Madagasikara ny fiarahamonina no maharitra ny vahoaka mijery ianao mana-taranaka fa mba jerevy ihany no avy Tata le maire efa olo dehibe ohatriny ianao nefa mbola tsy mahay miaina ihany ny comportement anao ny fomba fitenao zavatra ataonao efa tsy mandeha amin'ny laoniny ny fomba fiteninao tsy jereo mbola veriko aminao ihany fa za tsy matahotra anao ianao maire za solomavomboaka ny Madagasikara vao fidy teto Antananarivo efa ela anao nangatahako défi andao nao fasafasitsika fa ianao de mitsokady foana ao anatin'izay fa tambava no petsaka ao anatin'le izy fa de miandry anao ny vahoaka na Antananarivo miandry anao ny vahoaka na Antananarivo fa aza besoketa loatra mba amboary ihany ny fihetsika ny zavatra ho atao na Antananarivo mba jerevy ihany ny vavavoaka mba jerevy ihany fa eritreto hoe na voaka na Antananarivo rehetra nke araky ny teninao hoe atero aty ny fako de ho aiza anao de hitsoaka ho aiza indray so de mitsotsoka ao fa tena hoe le zavatra atao efa tena tsy rariny tsony zany ny atao an'ny vahoaka na Antananarivo ka mideranao raha
baba amin'ny fihetsika ataonao mastora lahy ny vahoaka mijery ary ny zavatra tenenina ndray matobe ny tanàna rehefa mba manao ny olona laza sakatsakanana ianao mihitsy no niteny teo nge hoe atero ty amiko ny fako eo ambaravarana ka maina eo ambavaty de olona de sakanana fa zay zany a dia dernier avertissement ho anao reny andray matobe ny tanàna nity taxi efa enjihanao mivarotra rehetra efa enjihanao ny ponina Tanarivo efa sazinao amin'ny etra maro isan-karazany ny tamberina ndraikitra tokony ataonao any voavoakana Tananarivo tsisy vitanao lalakely vita rehetrirenky tsy anao nanao azy fa ny AFD mpiara-mambonataka ary ny mpiara-mambonataka tsy ny commune no ampiny na ny ministera tonga de ny vahoaka malagasy zay solombavam-boaka mbola manao amin'ny lalana siady sy ny volanay manokana ho an'ireny kikabasay maro isan-karazany sy ny lalakely reny fa ny zavatra ataonao a de tsy mandeha am'izay loany sady rasy tatana le commune ianao tsy mba mijery ny tombotsoan'ny vahoaka malagasy mihitsy ao anatin'izay eto koa dia manorosa ihany ny tena moa ia voafidy tena amin'ny boribory tany fahenina de ami'tanàna koa ny vahoaka eny Antsahavaao eny Nosivavaka andray matobe ny tanàna efa nilalatsaka teny ianao a teny Antsahavaao teny ny filatsahanao teny a ny fidiranao sy ny ekipanao teny de tsy mijery ny asoana Antsahavaao any Nosivavaka kay fa nresaka tamin'ny Akoamady ianao de nreseny zareo lahatra tao ianao de lasa mananao foana zany a ny Akoamady amin'ny lalana zay atao eny Antsahavaao fa ny lalam-bahoaka lasa terikely ny canal anaovana tamboho any Akoamady eo ambony canal anaovana tamboho sy fefy be de mitaraina ny voakana Antsahavaao Nosivavaka amin'izao fotoana izao ary tezitra mafy ho anataon'ny tikarana sy ianao andray matobe ny tanàna zay nanome alalana azy ka hoy aho hoe amboary eo angezao ny lalana amboary ny canal andehanany rano fa tery de tery na ny borety na ny tomobila na ny bisikleta tsy afaka amin'ny lalana eo Antsahavaao Nosivavaka intsony mitaraina ny vahoaka aty ambiko amin'ny mahasolom-bavam-bahoaka na efa nisy niry fotony tany a ny mpiara-miasa amiko nijery ary resaka amin'ny vahoaka resaka aminareo manome fehim-potoananao a ndray matobe ny tanàna sy mampitandrina ny orinasa zay manao an'izay rehefa tsy anaiky nareo anangezana ny lalana anamboatra an'izay dia tsy maintsy aho hiaraka amin'ny vahoaka ary fatatrareo toy ianao ao anatin'izay tsy maintsy andraindraikitra ny vahoaka ary efa te andraindraikitra ny vahoaka hidina eny an-dalambe anao ny fahateserana fa zany mbola misakana ny vahoaka hoe andraso aloha ifampiresahana ary manao antsoavo ofisialy androany hoe tsy mety io zavatra ataonareo ao Antsahavaao eo Anosivavaka io angezao ny lalana ary le canal mba ataovy tena hoe aza sinina tamboho eo fa sivo andehanany rano tsara de anangezao tsara lalana fa tena miafiafy ny vahoaka ny Antsahavaao ary eto dia mbola manao antso any amin'ny mpiara-mambonataka zay nanao ny lalana zay sorona moa fa ny tena moa nanao antso avy amin'iny faniry iny lalana mitsofoka eny amorony iny a zay vita daholy nataon'ny mpiara-mambonataka zany a ny AFD fa izao misy lalana eo Antsahavaao mba vitao re a efa nresaka tamin'ny mpiara-mambonataka moa tena koa de hoe mbola sarotraritra ao zay fa ho an'ny commune urbaine Tananarivo tokony asanareo nge io e mba vitao le lalana eo Antsahavaao a de mivoaka eny akaikin'ny sanifera efa kely nge sisy io e fa mijaly ny olona indrindra am'izao fahavaratra zao ny fotaka ny inona zany a de tena hoe mijaly ny vahoaka eny Antsahavaao a eny Anosivavaka ka de mampitandrina rorinasa Akoamady sy Andriamatobe ny tanàna commune urbaine Tananarivo zany a ao anatin'izay
efa tezitra ny vahoaka ao tsavao ao a alalao le toerana amboary io a ahitsio io a fa tsy mety ny zavatra ala ataonareo eto koa farany faniry dia manao zany ny tranga misy a eo ambody ady koa eny Amboamanarina ny pepeo zany dia simba faniry ary tsy misy tsony ny tafo dia ny mpianatra ao zany zao a de lasa miala ao daholo zany zao ny mpianatra faniry de amin'ny tany a no mianatra zany am'izao fotoana zao mbola misy andraikitry ny commune andraikitry ny commune Benatananarivo sy ministera fanabeazam-pirenena zany manao antsova fa mitary anampiko ny ray aman-dren'ny mpianatra ny tompony andraikitra amin'io sekoly eo Masomba Mangatena ny tena mantsy de zany nanoatra W tao faniry tele tao de tomponina nosy vavaka zay nanao ny cantine scolaire tao amin'io EPP io tamin'ny tenako tale général ny ministère ny fanabeaza pirenena fa zany am'izao fotoana zao hoe tsisy misy le fitohizana ka aizany andraikitry ministère ny fanabeaza pirenena sy ny commune ko mantsy de andraikitry ny commune ny tokony anampy ny EPP miaraka amin'ny ministère ny fanabeaza pirenena jerevo ny tafo ny W ny foto-drafitrasa amin'ity EPP ambody ady fa malahelo mihitsy a satria misy asan'ny tanako tao a de ahoana de potehanareo ve sady amin'ny EPP ambatinampy any io faniry a rehefa misy asan'ny tanany tena zany de faranina potehana le izy aza manao an'izany de potehanareo koa zany zao ny seho sy andramena fa zany nanao an'io de potehana ohatry zany daholo tsy mety ao zany fomba fisaina an'izany fa aloha tsika mba mijery mahitsy a mijery am'saina tsy miangatra ka de eto ao zany de manao antsoavy a am'izay eny atsavao anosy vavak'izay a sy ny EPP ambody ady zay zany a mba ao jereny ministera sy ny commune urbaine Antananarivo nitondrantsika azy angamba député Totsody ny amin'ny hoe fahatsapatena ingaben'ny tanàna fa efa zava-dehibe iny zay fahatsapatena ingaben'ny tanàna zay faharoa ao anatin'izany adevitra zay resahantsika izany de ny amin'ny hoe ity tanàna Antananarivo ity de tanàna tena ny eritreretiny rehetra mihitsy hoe mba tena hitoeran'ireo heverina zany fa olona afaka tena hampandroso fa tsy hoe ataitairana politika fotsiny no hitatana ny tanàna Antananarivo izany nge ny ezaka rehetra nataony rehetra teo fa asa ve manararoatra loatra n'ilay fahantrana fahoriana ho an'le vahoaka Antananarivo na mety hoe serina rotorotom-piainana de manararoatra hatramy lehibe ny tanàna ka manao fiteny na fanio-kevitra indraindray mody ataony sarisary zary tena zay le izy fomba fanio-kevitra fa manindrona fo le izy mandreraka indraindray am'le hoe tompona andraikitra lehibe no samy teny sy manany ihany nefa misy zavatra teneny reny teneninao tamin'ny fotoana fampelezan-kevitra eny engagement reny ny raisinao hoe rehefa tsy voaroaka amin'ny fako atero ty ampy fa be ny tanàna ny tompona andraikitra ka raha ohatra lizy ka say ianao rehefa vahoaka Antananarivo re sorena ampiaininao anaty fako reo no hitondra folo kilao isan'olona anatreo alohan'ny lapan'ny tanàna mba ho zakany fofona anareo amin'ny commune ve no hisetran'izany mitomoa zany de matahotra mafindray ingababa tahaka ny nataony satria tsy nahazaka ny Clémence lehibe ny tanàna de nitoriana efa inenina impito imbalo Clémence tahorako indray sao de hitory amin'ny baba pour diffamation publique indray nanala baraka le rangahy ty fa nitondra fako taty na de fa nisakana amin'ny polisy aza allo no eo faniry fa miaro ka le mitory manko tena ainy le izy nge betaim-bava fa kely vovokainy tena vala ary mahagaga izy faniry anapeko ny teninao a efa be ny tanàna lefitra tao a 6 mois fa manam-bola misy budget marina commune be Antananarivo faniry fa mahagaga hoe atao lehibe ny tanàna sy ny ekepanaiza le vola ao amin'ny commune io miampy ny etra alohan'ny vahoaka zany a de ataon'inona le izy tsisy zava-bitany faniry zay ihany tiako tenena amin'izy tena mahagaga le izy tsisy zava-bitany mihitsy am'izao fotoana zao eny ary everitsika fa mba tokony isaina le izy satria tsy kilalaon-jaza mitatana ny tanàna Antananarivo ka raha olo ohatran'izany mbola mieritreritra hoe azo mandat 2024 de hoy isika hoe aza manofy
fa tsy olona batra otra mivoaka n'Antananarivo reo nanaovanareo ny etra eo nanaovanareo any resaka fako jerevo ny lalana Antananarivo mahazo an'reto mpivarotra reto fijaliany mpanao taxi ampedinareo any taxi moto tsy lany lay lalàna momba ny taxi moto ampidirinareo fandroany de laninareo ndray anaty ordre du jour ndray le izy zany nge zava-misy atao anatin'ny tanàna Antananarivo e commune angazenareo amin'ny SMGD 30% am'le vola miditra ao amin'ny commune affectenareo amin'ny SMGD aveo mindram-bola any amin'ny KNAPS nareo ho an'ny tanàna Antananarivo miliara am'tsisy dika ny laninareo amin'ny zaridaina na Mojatovo mitokona mpanao taxi be fa afindranareo ny fihetsolana anaovanareo taimbavy ateraty ny lisansa rehefa tsy asa fa misy mavita eo zany ny toetranao mitatana ny tanàna Antananarivo de mieritreritra ianao fa mbola azo mandandray ao aorianany 2024 ohatran'izany ny ataon'le filoham-pirenena ity fampantrana sy fampahoriana vahoaka de mieritreritra izy fa mbola mamim-bahoaka 2023 de arodanareo zay tianareo arodana mifantofana tany mangony fotsiny eto Antananarivo renivohitra de te ilazonareo fa olona manja olona milay de manao klonina kely samihafa manao publication mampime any anaty Facebook fa vao mainka ridiculiser ny olona de ataon'ny olona karazana anaram-bositra moa za tsy te hiteny an'lizatra any amin'ny la gazety mpiseho isan'andro satria lasa misy mazy tsy mety tsony amoan'le olona anareo amin'ny communication ny olainareo ndraindray tsy mametraka ny toerana olon-dehibe mitatana ny tanàna Antananarivo tsy ahititsika hoe ville de Paris zany ka nde hisarigaika nde hanao olona fihetsika olona hafahafa misady rese amin'ny vahoaka ny fidy azy na any Milan na any amina toerana hafa any ivelany any fa mandeha manantona ny vahoaka lehibe ny tanàna de miresaka satria tsy hoe ny programme anasanao ihany akoriny ny contrat fanaovanao tamin'ny vahoaka na ny engagement fa mivavana ataonao tao anatin'ny fampelezan-kevitra angazenao nakanao ny fomba vahoaka mba hifidy anao satria promessinao zany tamin'ny élection tamin'ny communal de mba manitsy an'izany itsika ary mazava ny tenin'ny député Todsoa teo le avinavim-bavy le avinavine le fieritreretana amin'ny vahoaka tena hoe tsy miteny mangina reraka ara-piainana de am'izay tianareo anaovana azy aoka etsy zay ny tiako tenenina hoe opportuniste tsy mahay politika ary tsy tokony hanao politika reto olo reto fa fietreketrahana ara-politika ny veriny fa politika mbola hoantanika ny député Todsoa eo mihitsiny moa ny tena fomba fanaovana politika fa tsy zao le izy fa ny NTFM raha ohatra ka misy anapitsika farapara ny député Todsoa alohan'ny hidirantsika aloha hevitra hafa aloha miditra am'le hevitra hafa tsika ndao ary ty mivavaona fana tamin'ny faran'ny herinandro tamin'ity fiandohan'ny herinandro ty satria zao tsika mbola voamarina faran'ny herinandro zao mivavaona fana mazava be tsara mihitsiny ty vavao ty ny mikasika ny fitsipaham-pitokisana teo anivo ny anteny meram-pirenena efa nitondrana fanazavana betsaka izy ty député Todsoa fa anomboantsika azy de aloha faly ovakitsika aloha ny 1.3 satria izay manko zao no mampiainga amin'ny besin'ny maro 1.3 amin'ny lalam-pandroenana 7 amin'ny lalam-pandroenana zao nambarana azo ny anteny meratao ny maneho tsy fakasitrahana ny andraikitry ny gouvernemanta amin'ny alalany latsabato fitsipaham-pitokisana raha izay ndalana faharoa tsy azo raisina nefa ny tolo-kevitra toy izany raha tsy ny atsasaky ny mpikambana ao amin'ny anteny meram-pirenena no manao sony azy 7 ora 48 heures zany ao ary amin'ny fametrahana ny tolo-kevitra ho tapahina voazo atao ny latsabato 7 anatin'ny andalana tsy lany ny fitsipaham-pitokisana raha tsy ny roa pahatelo ny mpikambana 2 tiers ao amin'ny anteny meram-pirenena no makato azy zany hoe raisina zany le tolo-kevitra am'lay fitsipaham-pitokisana rehefa ny atsasaky ny mpikambana ao amin'ny
anteny meram-pirenena no manao sino izany de 7 ora ao arin'ny fametrahana ny ty tolo-kevitra fitsipahapitokisany ity no ataony latsabato ka rehefa milatsabato indray de ny 2-3 ny mpikambana ao amin'ny anteny meram-pirenena no makatoy izany de lany ilay fitsipahapitokisana zany hoe ny directeurny membre ny assemblée nationale raha lany izany fitsipahapitokisana izany dia mametraka ny fialany amin'ny filohan'ny repoblika ny gouvernemanta de prime ministre no mitarika an'izany gouvernemanta izany de io zany no nampiasainy ny solombavam-bahoaka député Todsoa ao anatin'ny artikla 3 de ireto lay rijateny miresaka indrindra hoe maneho tsy fakasitrahana ny andraikitry ny gouvernemanta izy ireo de nanao antitolo kevitra ity ataovy ngezangeza faly voalohany fandikana ny lalam-panorenana tsy fanajana ny fisarapa efana séparation de pouvoir de misy zavatra miaro samihafa ao fitsabahana amin'ny fitantanandraraha anatin'ny anteny meram-pirenena de sotomitsika makato amin'ny faharoa tsy fanatanterahana ny programa an'asa voarakitra ao anatin'ny politika akabeana fanjakana politique générale de l'état izay natolotra teto anivony anteny meram-pirenena 7 aogostra 2019 sy 10 jona 2020 zany hoe falasalavitra misy ny anteny meram-pirenena fatelo de fatelo ke faly fatelo tonga de mivadika fatelo tsika vadika fatelo tsika de tsy takelo fatelo tonga de mitohy point zany iany io eo amin'ny lafiny fandripahalemana sy filaminana de mirongatra zay tsy izy ny tsy fandripahalemana andrenivohitra sy ambanivohatra de marobe ny zavatra resahany ao de mitohy eo amin'ny seritry ny toekarena sy ny ampimamba eo amin'ny fanondranana volo fanondrana toy ny lavanila sy ledsi ay ve misy an'izany ihany tsapan'ny anteny meram-pirenena ay ve misy ampimamba ihany ty resaka vanila sy ledsi ty député ny tena zany tsy fifehezana fisondrotan'ny vidim-piainana ay ve tsy fifehezana tsapa ihany fa tsy hoe nateraky ny covid-19 ny cyclone ny adiny Ukraine sy Russie tsy fisina famoronana asa de mitoy ihany tsika fa mamaraparantsika faly am'le toyany toizatsika ihany alefatsika ihany ny ambany mba ahafahantsika tonga de mandingana zany eo amin'ny lafiny sosialy izy fitanga vidim-piainana rasy loha ery ambony loha mbola mitoy ihany ery ambony ataovy ambonimbony faly satria mbola misy artikla miaraka amin'io io eo amin'ny lafiny eo amin'ny seritry ny tontolo iainana tsy fisimy politika mazava ho fiarovana zavaboary sy fanarenana tontolo iainana amin'ny akabeana de eo amin'ny lafiny sosialy fitangany vidim-piainana PPN zany fitarany tsy fahampitsakafo kere de tononony eo misiny tsy fahombiazana ara-pitantanana momba zany kere zany any atsimo andrefana vatovavy fitovinany andro ianosy atsimo antsinanana ity tazomitsika misy ty fehikevitra ty fiakarana tsy miato ny tahapahatrana ay tsapan'reto olo reto 81% araky ny tatitra navoaka amin'ny banque mondiale fampiteny kolotsaina sotoavina de mitoy ihany tsika maraparantsika azy tsy fahatombana ny sehetry ny fitsaboana vidim-panafody foto-drafitrasa mpiasa amin'ny fahasalamana torak' zany anko ny fikorosofahany fanabeazana tsy fahampiny foto-drafitrasa ay ve tsy ampy le foto-drafitrasa anareo io ka ay tsy miteny daholo io sy fitaovam-panabeazana toy izany koa tsy fahampin'ireo mpampianatra mpanabe vita fiofanana de mametraka fitsipahapitokisana gouvernemanta tena mifakaizany zavatra ambaranay sy ry député Todsoa sy ry Rastany isan-kerinandro reto zany tompoko lasy tompoko vava mbola betsaka arakay ny resahany anteny meram-pirenena eto no miresaka institution eto no miresaka mpanaramasy ny asan'ny gouvernemanta député Todsoa misaotranao faniry fa miandry ny androandroano mihitsy ny vahoaka malagasy satria be ny SMS sy ny antso hoe monsieur le député efa manao interview anao efa nanao nyresaka teny amin'ny assemblée fa tianay mihitsy mba mifakafakainao sy azavainao tsara ny fandehany ty fitsipahapitokisany ty fa hitanay ianao
fa anisany loha larana tao anatin'izay ary tsy zarero ah fa ny député rehetra hoy za satria ny maro anisa misy zany a no nanao soni 5% izay no nanao soni faniry ary eto am-piandohana dia tsara no azavaiko tena hoe ho takatry ny vahoaka sy mazava amin'ny vahoaka ny fanazavana ao anatin'le iny ny antony na tonga ny député rehetra na député tim io na IRD io na indépendant zany io reny zany ny fahatsapany ny solombavam-bahoaka rehetra reo zany fa tsy mandeha araka ny tokony izy ny toe-karena ny sosialy ny kolotsaina ny tsy fandriam-pahalemana le mifezin'ny faniry teo iny zany no nataonay soni satria tena hoe mijaly ny vahoaka zany mifehany de hoe mijaly ny vahoaka potika ny firenena iny le motif iny ngery zareo iny antony iny tsy ny député ty manke no nanoratra an'iny aloha zava ny resaka fa ny député IRD mihitsy no resy lahatra ny akamoana hoe tena efa tena tsy mamely tsony ty ary efa hitan'ny zareo zany hatramin'ny 2019 fa nangina foana zany le solombavam-bahoaka IRD sy ny hafa zany fa ny député tim foana itsika zany teto efa telo taona maheringe izay député tim 7 menada no ny tatatata hoe mandeha amin'ny tsy tokony izy ity fitondram-panjakany ity ny kabraraka maro isan-karazany areo zao anisan'ny nanao soni io zao za io fafity io nanao soni mazava tsara ry zareo ny nanoratra an'ity ty député IRD mihitsy ny nanoratra an'io le hoe tsy mety ny toe-karena ny sosialy ny vidim-penana zao zany vo nahiratra ny sain'ny solombavam-bahoaka hafa akoatra ny député tim zay efa resy lahatra hoe tsy mamerynge ty fitondram-panjakany ty efa impiry zay ny député tim nge nandefa fitsim-pahapitoko izany fa ny tena moa dia vitsy anisy zay dia tsy recevable zany rehefa vitsy zany ianao nanoratra takin'iny anao ka metraka ny fitsim-pahapitokisana dia rejeté iny zay zany aloha zavany vahoaka fa misy zany lalàna zay milaza fa 66 ny atsasa manila mahery ray vo azo ekena zany ny fangatahana fitsim-pahapitokisana fa ny député tim am'izay efa 5 taona nanatitra foana vo misy fivoriana fa tsisy resy lahatra moa zany ny solombavam-bahoaka namana zany tao anatin'izy fa ty tamindray mitoraka ity de nahiratra zany ny solombavam-bahoaka ohatra ny marina ny teny retsy solombavam-bahoaka tim retsy resy lahatra ny namana de ohatsy izy hoe andao ry zalatsika anao an'ity de zareo mihitsy ny nanoratra nge de nanome anay député rehetra ny te de zay moa ny teny zay ngery zareo efa ela no resy lahatra hoe tsisy ty fitondrany ty raha ny etreritrera fa niry député tim de hoe andao tonga de motion d'empêchement natao hoe aloha tonga de miflo mihitsy tamin'ny andron'ny professeur Zafy Albert tao izy fa lasa korazana nisy motion d'empêchement nge teto ny atao hoe motion d'empêchement dia fanonganana koa ny filoam-pirenena ary ny solombavam-bahoaka ihany ny afaka manao an'izany ary mbola afaka manao an'izany ny solombavam-bahoaka raha tiana député tim reo zany zay 7 menada de ny lohany amin'ny faratapo mihitsy no esolona fa ny tena ny mory zareo no maro isa hoe alao aloha ny gouvernement fa resy lahatra koa zany zay fa tena tsy mamely ty premier ministre sy ministre anaty gouvernement ty ary tena misy ministre tena hoe ala ny solombavam-bahoaka misy fa tonga de teneniko ministre anankiroa zany tena nisany tsy zaka ny solombavam-bahoaka isy ny vavoniny ministre ny communication de ministre ny sport tonga de tsoroketo zany reo zany tena nisany tsy tato ny solombavam-bahoaka zany oeraoera sy ny valibiraigna sy miseho azy iza zany ao anatin'izay de natao soni zany de nanao soni zay tao anatin'izay ny tena natonga an'io zany akoatra n'le zavatra ny tenenina teo zany faniry de nisy ny fiantsoana manokana na hoe interpellation nataon'ny solombavam-bahoaka tamin'ny talata ariva ny premier ministre
sy ny misitry ny finance sy ny toe-karena. Nanontaniana izy amin'ny resaka firetantanana zay tsy mazava eto amin'ny firenena, indrindra fa ny ao anatin'ny antemera-pirenena. Hoe aiza ny vola, ny mpandrarasy maro isan-karazany. Nanontaniana izy amin'ny resaka fitantanany amin'ny ankapobeny, dia ny tena natezitra ny solombavamboaka faniry. Akoatra ny zavatra efa nresantsika teo le antony nanaovana ny fitsipaham-pitokisana, zay hoe tena hoe manamboatra ny firenena sy ny vahoaka, de aiza ry faniry ny prime ministre indray no sa manao enquête ana député, indrindra fa ana questeur voalohany hoe ahoana ny fitantanam-bola ataonao ato, inga questeur ozy hoe tena tsy menarana ve ty andriamatoa prime ministre tezitra daholo ny solombavamboaka faniry. Izay ny tokony anontany prime ministre sy ny gouvernement ao anatina lalam-panorenany, izay no micontrôle ny pouvoir exécutif, ny mpanantanteraka, fa tsy izy prime ministre indray no nanontany ary mazava ny tenin'ny questeur, tonga de hainy koa namaly azy azafady andriamatoa prime ministre, ho anatin'ny lalàna tsy nareo mihitsy no anontany anahy, fa reto solombavamboaka namany reto no tokony manontany anahy. Ala izy problème interne anay zany, fa izay no manontany anazy de ailiny any amin'ny questeur voalohany indray zany ndrihitra ao anatin'le izy. Izay zany tena anisany napiakapeo, ary tsy zany hoe napiakapeo ny solombavamboaka fa hoe efa manao tsinitsinina ny solombavamboaka reto, ary tsarovinge afa misy zany hoe olom-boafidy zany e, zany hoe filoham-pirenena izy na solombavamboaka e, tsy voapaiko ny olona nomena ao anatina akatana nge zany e, indrindra afa misy zany hoe valeur-na hoe olom-boatendry sy ny olom-boafidy zany, manday électif zany, manday électif zany manday électif zany inona no manara-maso ary tsy afaka ongana izy. Ny solombavamboaka zany ke tsy afaka ongana na prime ministre na ministre e, fa ny solombavamboaka no afaka manongana ny prime ministre sy ny ministre, ary na filoham-pirenena ary de afaka ongana ny solombavamboaka amin'ny alana motion d'empêchement, ary ny filoham-pirenena irery ihany koa no afaka manongana, afaka mandrava ny antemera-pirenena. Zay ihany tompoko, fa raha mbola hoe prime ministre sy ny ministre zany de tsy miteny zany amin'ny mahasolombavamboaka araky ny lalàna. Fa reto misy reto ndray sy ny prime ministre zany ohatra ny hoe efa manitsakitsaka ny zon'ny vahoaka, manao tsinitsinina ny vahoaka sy ny firenena, mbola sahany ihany koa manitsakitsaka ny asiny sy ny zon'ny solombavamboaka. Zay zany ny vahoaka no anisany natonga ny solombavamboaka rehetra ny ray fo, ny ray feo, de nanao soniany iny le motif le nivakinao teo, nataony ny soni 105. Io ary faniry raha mbola nitoisanareo mbola nisy betsaka nge tao anio raha mandeha le satria tokony andeha le vote zany androany ohatra ka le 48 heures efa arivany ny andro de hoe aloha am'zay ty zany alefa ampidirina de zao de nisy message solombavamboaka sa larbi alohan'zay de rehefa ao anatin'ny lalàna rehefa vita zay 76 zany no enjehana rehefa amimetraka motion de confiance, satria zay le ao anatin'ny lalàna zay, nefa 105 be zao nanao soni asika voaka tsara ny kama le izy vita le izy dia rehefa vita zay dia aterina am'izay ampafantarina ny prime ministre lehibe ny gouvernement any Amazorivo, notifiena zany izy de efa notifien'ny filohan'ny antemera-pirenena tsara izy tao anatin'zay efa vita ara-dalàna, de vita zay de misy SMS tompoko azonay solombavamboaka tsirairay avy avy amin'ny SRP, avy amin'ny filohany ny antemera-pirenena hoe voatitra soma tsara ary ara-dalàna ny fametraha-pitokisany solombavamboaka 5% en bonne et due forme ny anaran'izany amin'ny resaka administration. Nanaja mihitsy zany ny lalàna ao anatin'izay. Ao anatin'ny lalàna koa zany faniry dia milaza hoe 48 heures amin'ny fametrahana an'iny tamin'ny larobisana iny no vita soma tsara faniry dia tokony ho zoma androany zany no natao zany fividianana zany. Akory indray faniry niakakana amin'ny fanitsahan-dalàna natao ny mpitondra fa afaky maly alina dia nivoraka ny korotana
korotana taoly tratra tapony ny filoham-pirenena ny bureau politika an zareo IRD tao amin'ny présidence enjany ty de nampanatsoana tamin'ny afakamaly tany amin'ny arena nisy olo-mavomboaka IRD rehetrarehetra zay nge mifampiresaka daholo misy information inkeo misy be da be ary na eny mivantana misy fa de tonga tao ny filoham-pirenena faniry nitarika zay raha ara-politika zay ary anatin'ny lalam-pandrenana tompoko grave zany a dia tsy azo ataon'ny filoham-pirenena no mitarika andraraha politika amin'ny atoko zay misy anazy na miresaka fa nitsahana ny filoham-pirenena ndray ny lalam-pandrenana ary io de afaka anenjena ny filoham-pirenena amresaka motion d'empêchement ny destitution ny filoham-pirenena iny zavatra natao tao amin'ny arena iny fa tena izy mihitsy no ny tonga ny resaka ary na me baiko hoe atsaharo an'ireo io fisipa pitokisana zay nataonareo io ary tena nampanaelo faniry mavaky ny fo fa natao tsinitsinina mihitsy ny filohany anteny meram-pirenena tao satria hoe izy no anisany na mialalana ny solom-baoboaka nanao an'io zay nge tsy voabaiki na filohany anteny meram-pirenena zay aloha de ataovy mazava zay fa ny solom-baoboaka rehetra mihitsy ny resy lahatra nanao an'io ary nanaovana ny député marina fa tena hoe adversera politika ny député IRD fa amin'ny maha-olombelona nanaovana le député IRD zay tonga atao koa nge faniry entsany mifampiresaka daola ny olona ao misy bureau politika eo aminareo amin'ny IRD ao renge manome information olona zay narasika teo akoatra masolom-baoaka tena natao tsiniavina mihitsy ny solom-baoaka nareo solom-baoaka reo tsy lany nge raha tsy noho izafo loha rehefa mitenanareo rehefa mitena am'le district zay misy anareo hoe tsy mila an'ireo tsony de tsy mila anareo le izy fa ahoana kosa ohatrany tsy manana personnalité le député ary le izy de ohatrany hoe institution hafa ivelan'ny lalam-pandrenana ny institution arena ndalo alefatsika faly député tena mampanaelo andiny ny fahavalo ambempolo amin'ny lalam-pandrenana mba laisitsika kely faly de vakitsika ty député Totso andiny ny fahavalo ambempolo amin'ny lalam-pandrenana efa vonina ve faly ary aorina zay alohan'ny vonina ny technicien article 195 règlement intérieur article 196 197 198 de manambara mazava tsara tompoko fa rehefa déposé tsara ka recevable ka vita tsara ny notification zay natao zay nanatsan'izany ny antemera-pirenena sy ny solom-baoboaka tsy azo atao tsony tompoko no miannulé ny fitsipaham-pitokisana zay nataon'ny solom-baoboaka fa de manisakisaka ny lalàna nataon'ny mpitondra am'izao fotaon'izao io e voasoratra io tonga de haiko akandrona dao reke io ny article 195 io mazava tsara kamby io faniry mba avakinao kely ngamba hoe ny ataotsika am'le ato le izy de tonga de amy teny gasy ngamba no atao raha misy de mazava tsara ho an'ny satria tena ataotsika am'le ary zao aloha efa vonina ve le teny gasy faniry ao ary zao le izy mba ino mba tiatsika zany ny vahoaka androany faniry tsy ho tompotra amin'io ary mba ho fantatry ny vahoaka tsara zany hoe izao ange ny fandehan'ny toedra raha-pirenena am'izao fotaon'izao io izy faniry mazava be misy ka mba ity le izy sokajy faharoa ny amin'ny fitsipaham-pitokisana sy ny fangataham-pitokisana ny atao hoe fitsipaham-pitokisana motion de censure ny fangataham-pitokisana vote de confiance zay zany asa zany io mazava tsara ny fametrahana fitsipaham-pitokisana araky ny fepetra voatsinjo amin'ny andiny fahatelo am'zato amin'ny lalam-pandrenana efa mivakitsika teo ny andiny fahatelo am'zato de hita fototra amin'ny alalany fametrahana ao amin'ny filohan'ny anteny meram-pirenena ny antota-taratasy mitondra ny lohateny hoe fitsipaham-pitokisana de efa vitsy zay ary efa niteneny député Totso Andriamampandry teo arahina ny listra ny sonihan'ny atsasaky ny mpiambana mandrafitra ny anteny meram-pirenena de efa nahazo soni 500 zany tsy maintsy omba anato ny fitsipaham-pitokisana de efa mivakitsika teo le antony
maro be tsy fandrimpahalemana séparation de pouvoir ndresaka ppn ndresaka kolikoly ndresaka tontolo iainana ndresaka toekarena maro be resanao anatin'izany de io am'izay manomboka ty zava-dehibe eto manko zany le forme manomboka amin'ny fametrahana izany dia tsy misy sonia azo esorina na ampiana itsony asiko resaka kely faniry tsara io mihitsy zany a manomboka amin'ny fametrahana zany dia tsy misy sonia azo esorina na ampiana intsony de io zany zao a no ataondry zareo am'izao fotoana zao tsy azo atao tsony zany hoe analan'ny sonian'izay vita ny solom-bavam-bahoaka nanampy olona no sony ao anatin'le izy tsy azo atao tsony izany tompoko ary le taratasy le nataon'ny sasatsasany amin'ny bromaritra ho alefatsika indray le izy mba alefatsika indray ny teknisiany le hoe mandrava na mianule le motion de censure na fitsipahapitokisana dia tsy azo atao tompoko zany ary voasoratra mazava aminatin'ny règlement intérieur ary jerevo fa ny règlement ny intérieur tompoko ataon'ny assemblée nationale dia tsy afaka ravainao fa raha anovan'io anao nandravan'io dia tsy maintsy anatina séance plénaire de tsy maintsy aken'ny solombavam-bahoaka rehetra ary efa aken'ny solombavam-bahoaka rehetra zany dia tsy maintsy mandalo ACC tompoko de validen'ny ACC zay anao vo afaka anova zany règlement intérieur zany fa zao nge tsy nanova règlement intérieur anao tsy validen'ny solombavam-bahoaka ny règlement intérieur hafanao aseo zany raha misy zany tsy nandalo ACC ka ahoana ianao no sasatsasany amin'ny bromaritra no andrava sady ny motion de censure zay napetraka ny solombavam-bahoaka tany-tandalana tompoko no eto Madagasikara ary eto fa de tsy avilantsika moramora ity zavatra ity fa de efa ho alefany amin'ny communauté internationale zao zavatra zao hoe tena hoe le zona androm-panjakana mihitsy no tsony tsy niavina zany am'izao fotoana zao ka niazy zany dia tsotra ny teniko amin'ny fanazavana ary hoetiko any amin'ny mpitondra rehetra zany am'izao fotoana zao maninona raha lefa le motion de censure vovo amin'io nge nareo tena hovo amin'io nge nareo tena ampitiavana no resahako ampiraharainy alefaso le izy tsy maintsy atao io araky ny lalam-pandroenana sy araky ny règlement intérieur aja tsara ny lalàna la voaja ny lalàna fa ny ataonareo de zao ge mio consigne de vote ny député IRD nareo rehetra tonga de baiko izy hoe aza mifidy de ataovy ny vote lany moa izy arabasoa raba tsara miala ny premier ministre sy ny gouvernement raha ohatra tsy lany izy tsy manina nke zany fa démocratie de amanaraka ray zay mametraka motion de censure tompoko afaty anareo ve zany inona natahoranareo an'izany tsotra nge zany atsao ny lalàna de alefaso ny motion de censure de raha matahotra nareo hoe sao de lany tampika io de ndana tsovy maningina indray reo député IRD zay maro isa aminareo de teny mafy izy hoe aza mifidy an'io tsy manina zay anaovanareo azy any de alefaso le élection atao le voty de alefaso de ho hitany vahoaka eo zany hoe lany na tsy lany le izy tsotra nge zany fa matoy zany izy faniry zay ny fanontaniana mipetraka nge zay matsikaiky ary mampime ary tena matezitra matory zareo tsy samanao an'izany dia tsy matoko tsony izy ny solombavam-bahoaka ny faniry mazava nge zany matoy ny annuleny io forcine fotsiny ary le annulation tsy bureau permanent rehetra ny annulé azy fa quelques membres ary zay mihitsy zay sasa manina fa hoe soni ony manina aiza ny vice président anatananarivo tsy ao inga député ny foaratsio aiza ny vice président Brunel any Fianaratsoa honorable tsy ao aiza ny vice président Toliara any Toliara tsy ao fa ahoana tsy ara-dalàna nge io de misy sonika ao aorinao nge faniry amin'ny inga i ramatoa filohan'ny antemera-pirenena aorinan'io manao tampon de à gauche ny tampon atao anatin'le izy de filohan'ny avy no avanao an'io rehefa administration tompoko de droite de jerevika le soniany
misy anankiray zay ao arinao nalefaka ao arinao faly izy ao amin'ny aninao tsy ara-dalàna ke zany ary jeretrefika eto fanire ohatrany scanena rafafy zany le soni ngaro re ny bureau permanent aiza ny rapporteur fantsahan-dalàna ty e PO raha kotomanga lanto PO fa manina anao atao PO le izy fa izy izy mbola misy cutroako ao aiza fa zay nda totaoko koa anareo zay zany fantina mipetraka ary omeko ny vahoaka malagasy le izy hoe azo natao nge manao consigne de vote ny député IRD zay maro anisy 83 nge nisan'ny député IRD mame consigne de vote salamile loi de finance lalàna rehetra ilainy reny tenareo nge le solom-bavoaka de laniny fony io na tsomany de laniny fony de moina raha atao an'izany izy zany hoe nalefa le vote satria alefa foana araky ny lalàna pour la forme Inona natahorana? zany le izy ny tim nge 7 fotsiny ao anatiny io ina natahoranareo Inona natahorana? aloha de le motion de censure ka mety mampatahotra le teny député Rabekijana hoe 105 ny signé fa rehefa mandeha any vote mety ho 140 io mahery ary mahery de mikoropaky reto olo reto dikan'izany de manaja analyse lalàna politique ny dikan'izany voalohany tsy matoko somambaoka antsony izy ao anatin'izay ny faharoa rehefa tsy matoko ny solom-bavombaoka anao tsony nge anao maninona raha ravana ny antemy miara-pirenena za zany de mangataka an'izany mihitsy androany monsieur le président ianao rery no afaka manao an'izany rehefa tsy atokisanao tsony ny député anao zay moa zany de mihinao fa tsy matoky anay anao fa zay nge olona mpanohatra rehefa tsy anananao confiance intsony ny solom-bavombaoka anao satria zao zavatra hoe de tsy fatokisana ny solom-bavombaoka IRD zay avy amin'ny antoky zay misy anareo de raha vao zany ranga le institution io raha vao nisy solom-bavombaoka raha vao ny institution rasay fa zay député ty ma de vonina am'izany rasa fa tato dio nefany raha andravana ny temiera-pirenena zany anao de misy ny atao hoe crise institutionnelle zay tsy ho zaka sy crise ara-politique ary rehefa anatiny tsika zao satria tsika tany démocratique ary io zavatra io rehefa tsy atao ny fifidianana motion de censure de miteraka foana io makany amin'ny crise institutionnelle rehefa tonga any tsikelikely tsika zao ary makany io makany io zany ka so zany io tsy afa-be ratsonga izy am'zao miembotra maty rempe miroso maty rempe zany ao anatin'le zao nge le hoe maheno iange zay monsieur le président re olona manodidina aminao reo ihany nge manome olitra akondro anao tena mariny aloha mijery anay mpampanohatra hoe mikritika constructive de mba fantatra olo izy de mba misaina anao fa le ao an-dambosinao reo membre ny gouvernement anao ministre anareo reo mpanolotra anareo any reo ihany manolo baty mafana anao hatram'izay ka hatram'izao de zao ny iafarany nge za tsy manana olana manokana aminao monsieur le président fa le zavatra ataonareo kosa an'ireo matofoloha sy ny zavatra ataon'ny mpiara-miasa aminao efa sanky mihoatra ny loha areto raha matofoloha ny antemera-pirenena raisiko ray aman-dreny anao ianao no folohanay laninay zato isan-jaty ianao raha ianao kosa anao de tena sany no mifito fa zay no nifidy anao fa ny zavatra faniratsarana natao anao tompoko dia mankairy anao zay fa ny navoanao de navoanay rehetrarehetra na de député mpanohatra ary zay raha matofoloha dia ao an-damosinao izahay satria ny fijoroanao amin'ny rariny sinitsiny ny fiarovanao ny solom-bavombaoka zay nalala hoe marary ny vahoaka tsy mandeha amin'ny tokony izy tsony ny toe-karena sy ny sosialy noho izay dia tsy nanakana anay ianao am'izay fanaovana ny fitsopa-pitokisana izay de lasa ny aminao indray nyrihatra am'izao fotoana zao mankairy anao zay ary konkorsorina izy ary zay zavatra ataonao eo raha tsy miala ianao de manao anao zay raha miala ianao anao moa zany sy ny conscience anao de ao an-damosinao foana zay fa anty zareo atao nge de hoe esorina mihitsy io raha matofoloany antemera-pirenena io fa mibahana ry zareo tadidio fa raha anaran'ny raha matofoloha anao de raha vataonao nge zany ny bureau permanent
ary ataovy daholo zay tianareo amorona atao fahavalo ao anaty vaovaony ny ao amorona. rehefa manahira fa za zany tena samy tenanao faniry a izay solombavam-boaka raha samy manana firekevitra ary a fa misy zavatra hitovizanay eo misy zavatra hitovizanay de hoe le zonay le asina amin'ny mahasombam-boaka mifaniratsirana ataonreto gouvernement tana reto ny tena tsy zakanay ary hitovizanay hevitra na tonga ny sombam-boaka rehetra zany a iray fo iray saina zany a anao an'ity fitsipa pitiko isany ity de efa manambara teo ny article 196 197 198 ny article 200 sy ny article 202 ko dia manambara fa tsy azo esorina intsony zany motion de censure zany a rehefa avy no notifiena ny premier ministre le pays ny gouvernement tatompoko tsy afaka atao tsono izany araky ny lalàna zany ka solution no miako mbola mamisy solution nge sandroany faniry na de mpanohatra azy alefaso ny motion de censure de meo ny consigne de vote ihany misy olombavamboaka hoe aza mifidy an'io tsotra nge zany fa alefaso foana zany a de ho hitantsika eo zany a na lany na tsy lany le izy amin'ny akapobeany fa nyteko tenena zany raha mbola zao no mitohy zao fantsahany dadalana zao nge de tonga any aminao nge io andre matofoloha satria efa misy zao eo a afaka hanentsehana misy olombavamboaka anaovana ny motion d'empêchement iny anao tonga tany amin'ny arena iny nefa anao tsy tokony hitsabaka tsony amin'ny rahana toko na hitatana toko na amy information ana toko na andamimany atoko zay misy anao satria anao efa amin'ny vahoaka malagasy rehetra tsakanafaka ianao ao anatin'zany ary mety hifototra aminao eo andre matofolory zao ary sasany de makahery zay zany zay solombavamboaka telo taona mahery zao faniry na solombavamboaka nay zay vo nisy solombavamboaka nitovy hevitra atram'izay za zany koa tena tsoroko aminao faniry zay sy député Ross zao izy moa zany mikritika matetika député Raoldine mikritika matetika fa ty ndray mitokorako ty zay de tena hoe rahalahy tena hoe tena niaraka tsika fa andotsika nao an'ty zavatra ty député maro any amin'ny faritra miaraka amin'ny tena tamin'ty ndray hoe tombontsom-pirenena ho an'ny tombontsom-pirenena satria voafidy ny vahoaka zay ary fiarovana an'ty androm-panjakan'ty institution ty de ozalahy andao ampiara-peotsika ary isorana anazy ry zareo zany de zay moa nyteny foana hoe ny tim nge efa nyteny foana zay efatra amby folo menata tao anatin'izay nareo mahay lalàna zay koa mahay lalàna fa nareo ny fahitana nareo sady tsy mahay lalàna nareo no manitsakitsaka lalàna nareo no mbola manitsakitsaka ny zonony vahoaka ianareo ary mbola manao tsinitsiny tsy mijery ny lara-pahamehana ho an'ny vahoaka dia normal raha zao ny fandehana ra-pirenena mino ve nareo fa zao fanitsakitsahana ataonareo zao ny député rehetra ve mba manana moizazy nge matola ny solombavamboaka be tabe nge amanadivony amanalina ny te ho solombavamboaka fa tsy lany fa matola solombavamboaka reo lany manana ny mamaizazy reo de hoy za hoe mijoroa solombavamboaka andao tsika hijoro hatramin'ny farany indrindra nareo député akoatra ny tim mijoroa andao tsika hijoro ho am'rano ny sinitsiny fa raha filoam-pirenena izy na premier ministre izy na iza itsika de tokony hijoro am'izany fahamarinana sy amin'ny hevitra zay ny raha tsika zany tao anatin'izay misy zao resaka eo faniry hoe misy tamanganatsony eny sy sanisaka aisy avoe de mijoro eo ampanatsoy le olona ampanatsoy satria zay nge le prétexte sorana nanavanan'lizy avereny kely aloha faly le fanambarana tsy ao anatin'izany milaza azo mpikambana bromaritra reto alefasikely faly de olina zay malefasikely ny honorable Larosy misy nametraka carte rouge ao izy ao anatin'lizy de mba ho hitatsika eo zany le zavatra le fanambarana le bromaritra vetivety fa misy zavatra pitentsika kely vetivety fotsiny ao anatin'izay de iny zany satria miresaka zany reto le milaza azo bromaritra reo manafoana n'le initiative reo manitsaka n'le lalàna le asin'le institution satria reo bro national n'le TGV tsy afaka manala an'izany mihitsy ny bromaritra ary tsy izy rehetra antemerina pirenena na izy rehetra ary ny lalàna ny tokony mandravazany na izy rehetra ary manao sinian'io tsy afaka manala tsony ny motion de censure zay natao
le bromaritra kely hafahafa iny efa nalefa teo le izy efa nalefa teo le kely fotsiny mifaly am'le izy a zao andraso ary tonga de avoaka am'le article 68 faly a 68 68 de ny article la 201 sy 202 moa efa ny teneniko teo 68 aloha satria ty manko zany mila fantatry ny rehetra de mila fantatry ny vaoaka ay zao le izy ny antenimera-pirenena sy ny antenimera-n'olona no mandrafitra ny antenimera izy no mandany lalàna sy manara-maso ny asan'ny gouvernemanta ary ny fanaovana tombana ny politika mpanjakana patron any gouvernemanta ary mievalue ny asan'ny politika mpanjakana nisy olombamboaka amin'ny alalan'ny antenimera-pirenena fa tsy ny PM na ny gouvernemanta indray no ibaiko no iavinavina sy anara-maso ny asan'ny député tena zay le izy article 68 ty ka tsy voaja le izy zay ny antony mampiasa n'lay a article nyresantsika tato miresaka indrindra am'le hoe ahoana no ahafahana mametraka fitsipaham-pitokisana ato amin'ny centre député Totosoa ka zay indrindra faniry le izy betabe ny premier ministre sy ministre betabe anaty gouvernement tao mieritreritra ry zareo hoe ministera ministra la premier ministre de mitady tambola be matsy ny ministera anankiray hoe ry zareo a manambola kokoa no ny solombavam-baoaka de mitady anisantsika nykolombaoaka ny solombavam-baoaka no patron anareo ny solombavam-baoaka no manara-maso anareo ny solombavam-baoaka no mametraka fanontena anareo de nareo no mamaly fa sy nareo ndray nametraka fanontaniana ho an'ny solombavam-baoaka fa nitsakisana ny lalàna nge zany lasa mitsobatika indrindra izy ary zay no natonga ny solombavam-baoaka anisany akoatra ny fantrara sy tsy faiza mitantana sy ny kaboraraka sy ny volamena tsokosoko lava akoatra ny délestage sy ny ranotapaka sy ny kere de iny valy tena nataon'ny premier ministre tamin'ny talata iny ny tena natezitra ny gouvernement satria ny député ny questeur voalohany indray no nanontanyiny no anketena amin'ny fitantanam-bola amin'ny solombavam-baoaka fa ianao no iza ianao nge olom-bo tendrikely ary miaratsiny am'le fitenenana aloha fa zay olom-bo fidy dimy taona ny mandahanay ianao raha olom-bo tendry zany ianao a raha no omena androany ianao rapitso anao de arefafa tsy miandro rapitso na eo ny eo afaka 2 minitra de afaka esorona fa izay tompoko tsy afaka esonao fa mivahoaka no nametraka anay teo ary mbola misy pitsopitson-dalàna vo afaka hoe zay indrindra manao dissolution na manalana solombavam-baoaka zay indrindra zay zany a no tsara resantsika mazava misy mana tena faniry a fa tena hoe mazava ny sainy ny vahoaka am'izao satria be da be a no mitenany amin'ny tambazotra ny SMS a ny appel maresaka zany hoe mba hazavao tsara nay io fa efa misy any ny fanazavana fa hazavao tsara io monsieur le député de zay no tonga anay sy fanira androany a naka article pare article mihitsy teo ny article 201 202 ny article 63 ao anatina lalam-pandrenana ny ao anatina règlement intérieur ny article 195 196 197 ny article 68 amin'ny lalam-pandrenana zay tena hoe mazava tsara ny zavatra atao amin'ity motion de censure ty fa asan'ny solombavam-bahoaka tompoko zany ary eto a na de taraky na de somary tara aza ny fifoazan'ny masom-panahin'ny solombavam-bahoaka namana satria ny député ty efa ela no tena an'io foana nametraka an'io foana moa fa tsy tanteraka fa efa tonga zao ny fotoana isorana solombavam-bahoaka namana zany a nametraka an'izay nefa mba rehefa mba nisokana ndray ny masom-panahin'ny solombavam-bahoaka rehetra vo maika ny itsahana ndray ny zony zay sy ny asany zany a ao anatin'le izy ka zay zany ty androany de zay zany ny solution miako roa androany ary itodika amina manokana andriamatofilo atsaika anao a lolavoka tapony loha amin'ny mafilo fa hoy za hoe vaolana roa no ataonao isory a le teninao hoe annuleny io le baiko no nomenao anatin'le izy a fa hitsy-badika aminao io tena teny ampitiavana ny ahako ao anatin'izay aloha andeha ny fifidianana rehefa matahotra nareo hoe sao de vongana ny gouvernement tam'le 105 a meo consigne de vote mafy be le député RD tsy minanga zany raha resy tsy manino zay moa impitenenareo anatin'ny lalapa ao anatin'ny assemblée io mikritika loi de finance zay resy zay fa tsy teny io a de mipetraky zay de toizana ny asanay mikritika maninony
ny faresena voty ange tsy midika hoe fahamenarana e zay zany no tsy azonareo mihitsy ao anatin'le izy zay zany ny voalohany teneniko anao Andriamatofilo ny faharoa de teneniko anao rehefa nitsakitsaka an'io any ianao rehefa tsy azonao antoka tsony ny filohany antemera-pirena sy ny solombahoaka IRD aminao de Ravao ny institution ny assemblée nationale raha Ravaonao ngeo 90 jours 60 jours aorinan'io de rehefa ndray ny fifidianana mbola hitady liste électorale nandray nandray na ampiasaina zay sa sahirana nge reto zay sa raha ravainao reo a rehefa kemponandro rety de fifidianana zay sa tompoko satria fantatray zavatra ataonay ho an'ny vahoaka fantatry ny vahoaka hoe iza no mitondra ny fiaony iza no miady aminy miady ny zo ny vahoaka iza no miaraka amin'ny vahoaka isan'andro matoko ny valeur anay zay tompoko zay député ty maefatra amby folo menadara eo tompoko sahako no mitenanao fa raha misy zany élection zany tsy matahotra an'izany zay satria tena miady ho an'ny vahoaka zay mijoro zay ary fantatrao raha mafy na inona pression menace de tena mijoro foana zay ary zay no tafinay tamin'ny filoro Ravalomanana hoe mijoroana ro ry zalahy ry savavy amin'ny fahamarinana miraha amin'ny vahoaka fa rehefa mijoro salamy ny ataoko nareo ozy filoro Ravalomanana dia tadideo fa de tsy mananareo ny vahoaka naiza aleanareo koa dia mirary soa fanireto ho an'ny solombahoaka rehetra ka tsy akanavaka meko ny maherezy anareo ry député IRD mba manana am'izay azon-damosiny nareo manana personnalité azo ataon'ny olona sary-bakoly tsony fa mijoro satria voafidim-bahoaka ianareo meny vahoaka asiny ianareo a fa tsy sanatria olona ray na roa na telo no atahorana ao anatin'izy ary matoa nge so zavatra ao matoa nge filoany antemera-pirenena matoa nge solombahoaka IRD maro nanao an'iny koa e nisy instruction azo ny tao e fa rehefa aveo ndray misy olona ray hafa any nanao mety nanao pression ny filoha de matahora ndray ny filoha anatin'le izy zany nge fantatra daholo zany avoakatsika le texte député fantatra daholo zany miamalatsika azy zany a andininy fa efatra amby 9 ao anatin'ny lalam-pandrenana zao manko le izy roa zany aloha ity ny andiny fa efatra amby 9 ny filohan'ny repoblika no mifandray amin'ny anteny mera amin'ny alalan'ny afatra tsy azo edikevitra hafatra ataontsika amin'ny teny frantsay le izy mba hampazava tsara le président de la république communique avec le parlement par un message qui ne donne lieu à aucun débat fa tsy hoe le président de la république manao déplacement ao anatin'ny fivoriana ara-potoana ao anatin'ny lalàna normal ampiasain'ny solombahoaka constitution hoe ajanony lay motion de censure de za faharoa ny séparation de pouvoir tompoko tsy ny mpanatanteraka ny baiko ny mpanao lalàna zay ny anton'le hoe fisaraha-pahefana fandikan-dalàna faharoa koa zany voaloha 94 tsy afaka manao déplacement eo na ny député na de député any azy reo ao anatiny na procédure engagé efa déposé mandritry ny fotoana hanatsona any amin'ny arena iny ny arena tsy institution voalaza ny lalam-pandrenana fa ny arena tompoko de QG fivoriana politika zay tsy azo ataon'ny filoham-pirenena mihitsy a no manisaka ny tongony ao ary tsy vitany hoe nanisaka ny tongony tao ny filoha resaka institution fa tena nanao instruction politique instruction politique tao anatiny izy fa otana mahafaty zany a monsieur le président ka miantso ny de député rehetra androany raha sanatria ny vava ka mitananeviny ny fitondram-panjakana ka tsy anatanteraka ity motion de censure ty na ity fitsipaham-pitokisana zay natao ty zay araky ny lalàna fa mitombony io de miantso ny solombavam-bahoaka rehetra androany any amin'ny motion d'empêchement aloha am'izay ny filoha am'izay no ataontsika salamy fanaovana azy tamin'ny andro ny professeur Zaferbera ta io izy fa lasa koa zana nanaovana ny motion d'empêchement ka ny solombavam-bahoaka tamin'ny 5 tamin'ny 9 no nanao motion d'empêchement nanonga anazy zay zany ny antso atao raiky ataoko androany ho an'ny solombavam-bahoaka rehetra namana
raha mbola misiriziry zao fitondram-panjakana zao ka tsy amelany motion de censure tsy amelany io voty amin'ny motion de censure io dia averika any dia andao am'izay tsika efa nanitsaka ny lalam-panorenana ny fitondram-panjakana ny filoam-pirenena motion d'empêchement ny fanalana ny filoam-pirenena no tokony atao am'izay zany a satria efa tena tsy rary loatra ny zioka sy ny fanitsakitsahana atao amin'ny vahoaka ary tsy ny vahoaka ihany nitsakitsahana fa le olom-boafidy zay napetraky ny vahoaka ao a no hitsahana amin'ny lohany ary tena tsy izy tsony zany amin'ny tany demokratika amin'ny tany républicaine tompoko de efa tena tsisy efa raha any amin'ny firenena afrikana no misy an'izao any amin'ny firenen'ndehibe any amin'ny firenena européenne any États-Unis de efa vita teo efa vita ny destitution ny filoam-pirenena sy ny androm-panjakana rehetra eo amin'ny tany sy ny firenena anapitsika amaranantsika zany adevitra zany fa antany fantaniana fanana député totsotsika de tsotra be zatra resantsika anatin'izany de ny hoe misy asiny daholo ny institution na ny séparation de pouvoir mazava be na ny endriky ny fifandraisany ny filoam-pirenena amin'ny solombam-baoaka ary ity tena zava-dehibe azo atao no mijery ny recours taoriana ny taratasy tsotra zay tsy tokony isy lanja ny ara-politika navoaka ny reto membre amin'ny bureau permanent reto nandravana an'lay procédure an'lay motion de censure zay efa déposé efa engagé azo atao no mitady recours am'izany de ny recours am'izay fanery de toezako ny tribunal administratif mety ho tonga any amin'ny ACC lavitra ary tonga any amin'ny ACC izy avy eo azo edivana zany ary tokony tombona zany zay ao anatin'izay azo raha ny tena izy amin'ny resaka terme juridique de tsy manana valeur juridique iny sonina ataony ny atsasany ny bureau permanent iny ny apahany iny tsy mitombony iny raha mbola nataon'le sonina nataon'ny filohan'ny antemera-pirenena hoe andravany io zay nahazo ny pression izy tsy manana valeur juridique tompoko zany amin'ny lalàna araky ny lalam-panorenana sy ny règlement intérieur zay nazavatsika sy natao zany faniry ao anatin'izany afaka aminao recours tsika raha mbola misy irisily de manao recours ary tonga hatrany amin'ny tribunal administratif sy tonga hatrany amin'ny ACC mihitsy io ary mety io nge le teneniko teo any amin'ny filoam-pirenena ny efa raha ny zavatra io raha mbola misy irisily ao zareo fa name vaholana zay atsipy ny teny apo malala tompolahy sy tompoko vavy ampitiavana ena mbola resahako am'izay fa raha mbola tsy avelandeo io de any amin'ny filoha io any mifaran'ny ty zavatra ty ya alohany tena hidirana am'ty fantaniana apetraka ny député Todosoa ty anatin'ny TFM de io manao député Randrena Stanislas de mbola andamina fotoana kio miaraka amin'ny ada FLN satria efa te hiteny mafy mihitsy ada am'ty fanitsahan-dalana be bevata ty fa ndao enotsika ny faneho-kevitra nataon'ny député GPR Joasy Léonore voafidy tany Vangaindrano sy Voninahitra Eugène voafidy tany Morafeny be mazava mihitsy ny teniny ny Voninahitra de hoe mifototra aminao io monsieur le président ay mitovy zany teny enotsika amin'ny teniny manamarina ny teny député Todosoa teo ndao ara faly 5 no sonia voangona nitaky ny fandravana ny gouvernement na ny motion de censure vo nipoka nefa ny rara dia voantso omaly alina ary tanatiny amehana teny amin'ny fohibe ny pomba ny fitondrana teny amin'ny arena iresolom-bavam-bahoaka manohana fitondrana vokany ny sorona tao anatin'ny tranokalany antenimera-pirenena ilay fanambarana nataony resolom-bavam-bahoaka gouvernemanta toy ny faholim-bahoaka sy ny fanaparam-pahefana ataony mpanatanteraka raha teo ihany koa ny filazana ny tsy fahatanterahany asany mpikamba ny gouvernemanta tokony ho tamin'ny valora maraina teo dia nivoaka ny fanambarany nahitana ny tombo-kase sy sonia ny filohany antenimera-pirenena amin'ny toerana tsy tokony isian'izany namariparitra ilay fanambarany fa tsy manara-dalàna ny dingana nataony resolom-bavam-bahoaka nametraka ny fitsipaham-pitokisana ara-dalàna ny zavatra nataonay 5 hoy ny nambarany solom-bavam-bahoaka Joasy Eleonore izay ny solotenan'ny GPR na ny solom-bavam-bahoaka tsy miankina ary noko ny fanitsakitsahana ny faleovan-tena ny ty androm-panjakana ity izay lazaina fa tsy malala ny asany
ka rehefa misy zavatra atao dia lazaina hoe tsy manaraka ny lalàna velona. Inona moa ny lalàna mifehany zany fitsipaham-pitokisana zany andiny fa 3 anaty lalam-panorenana, diny andiny fa 5 sy 4 atao anatin'ny fitsipika anatin'ny antenimieram-pirenena. Fa tsy misy filazana reto ny takelaka azonareo raisina eto amiko rehefa avy eo hoe tsy maintsy misy an'izany vérification de signature zany tsy tompoko. Tsy izany no miteny an'izany fa azonareo vakiana raha misy an'izany ato. Andiny fa 5 sy 4 sy fa 4 sy 4. Ny tena antony dia satria rehefa hita ny fanangonan-tsony na tratra ny fehitrisa atahorana ary ahina fa ho tanteraka n'izany fitsipaham-pitokisana zany tsy fanonganana. Ho avy ny fotoana tsy izafa ny mpifidy indray no hitsara sy hiverina hanome ny fitokisana na tsy. Fa ny fitsipaham-pitokisana ny gouvernemanta dia rehefa tsy mahafa-po ny fanaovana ny asam-bahoaka sy ny asa fampandrosoana eto amin'ity firenena ity dia azo ovaina zany gouvernemanta izany ary amin'ny ara-dalàna no nieritreretany ny teto-nivo ny antenimieram-pirenena natanterahana an'izany. Ifototra any amin'ny filoham-pirenena ity raharaha ity, raha toka izy tokoa no manao tsindry ambadika amin'ny anajanonana ity fitsipaham-pitokisana ity. Hoy kosa ny solombavambahoaka voninay tsy izay Eugène. Hoe tsy tokony misy fiamorana mihitsy io. Rarany lalam-panorenana zany. Règlement intérieur anay koa no mandrarana zany. Raha fa engagé ny procédure dia engagé. Misy fomba azo atao za. Hoe misakana an'io. Azo atao no sensibiliser discipline du parti amin'ny hoe tsika tsy vote pour, vote contre. Dia tsy lahany eo izy dia contre ny rava. Lahany eo moa le zavatra any amin'ny ACC koa rô miazakazaka. Tokony hisakana azy. Sensibiliser ny ACC amin'ny tsy lahatra azy ACC. Fa le zavatra haiko loatra ny personnalité-ny Madame Pan. Fa misy pression avy aminy eo. Raha ohatra ka pression avy amin'ny filohan'ny République mihitsy, zany moa zany no fantatray le izy dia manimba tena koa président de la République. Manimba tena izy inona ny antony? Satria any aminazy no treko ty raha ty tsy resaka am'ranompesement fa ny tsy fahafaliam-bahoaka mety ary aminazy le raha. Manimba tena izy ny intérêt-ny premier ministre tokana ve no hisacrifienao ny etaeta-bahoaka? Tsy mety zany. Zay misy tomaako letreniny hitandremo fa sao dia anao raha tamin'ny professeur Zafeblera ty. Tsy misy tazana tetỳ Tsimbazaza ireo solombavambahoaka TGV sy IRD nandritra ny nadalovanay teny amin'ny antenimieram-pirenena. Ireo hafa fantatra ho mpanohana fitondrana kosa dia tsy nentina aneo hevitra tamin'ny mpanao gazety. Isan'ireny ny filohan'ny antenimieram-pirenena saingy nambenana mafy tsy hiresaka tamin'ny mpanao gazety. Ino ny faneho-kevitry ny député GPR zay anisany nanao sonia député Todsoandriamampandry. Tena mifanoja ny zavatra nambaranao teto le izy hifototra any amin'le filoham-pirenena io. Ary raha izy ny ao ambadiky le fanereny hoe stomy io de dikan'izay manitsaka lalàna izy sady séparation de pouvoir no tsy manana fotoana tokony hifandraisana amin'ny vatana amin'ilay antenimieram-pirenena. Satria antenimieram-pirenena solombavambahoaka ao anatin'ny fotoam-piasana fotoana ara-dalàna mihitsy session ordinaire no ionana. Député Todso. Ya, ao anatina tany démocratique inge misy atao hoe séparation des pouvoirs anankitelo izy efa nazavaiko teto misy atao hoe pouvoir exécutif, pouvoir législatif ary ny pouvoir judiciaire. Samy manana ny asany reo. De tokony tsy fakandraikitra zany ao anatin'le izy. Fa eto zany manamarina le tenenina teo ary io tsy resaka ntsony hoe ny député team ihany nanao an'io na ny IRD fa ny indépendant ke tao daholo izy zay rehetra io 105 io raha nitosana any amin'ny 140 mihitsy io fa le folo zany le tena hoe misoleraka sisa. Ba io zany dia teny ary misy koa moa team faniriky tsy niresahana. Misy indray moa zany teny hoe ny député team hono no na mivolana le député IRD sy ny indépendant de le tsao de tena hoe de misy resaka
vola isako ministre ny communication inga no manelitra zareo ny gouvernement le ministre reo inga no manelitra ao zany aty amin'ny vahoaka rehefa mba mijoro ve nisy solom-bavamboaka satria ny intérieur zareo ministre rehetra sy ny prime ministre no arovana de lazaina fa misy an'zao lazaina fa misy an'zao le izy tena ohatra le toe-tsaina fa ny amanako ny tenako ka mandroana ty fitsipapitiko ty fa ny ao amin'ny article 131 ngamany avoaka atsika ny resaka motion d'empêchement mba avoaka ny technicien angamba le izy io mba vakinao koa fanila amin'ny andininy raiky amin'ny telopolo andininy fa raiky amin'ny telopolo am'zato ny filohan'ny repoblika dia tsy tompona ndraikitra noho ny zavana tao teo amin'ny asany na teo amin'ny mpanaovana ny raharany afa-tsy ny amin'ny famadihana tandrazana haute trahison zany ny fandikana bevava na ny fandikana miverimberina ny lalam-pandrenana mazava tsara zay io na koa ny fanaovana atsirambina ny andraikina ka hita miariary fa tsy mifanaraka amin'ny fisanana ny asa mafilo de aloha avakiko le fanty misy faniry le manaraka ataoko mafy misy ty oren'ny vahoaka ao amin'ny andininy raiky amin'ny telopolo am'zato eny andalana faharoa ny antemera-pirenena no afaka miapanga azy ny filoha io amin'ny lalan'ny latsabato atao ampahabe maso ary laniny roapately ny mpikambana ao aminy zany hoe roapatelo zany 101 député ke zany de afaka manokana firy le isa teo député le 101 député de afaka manokana ny filoham-pirenena io afa ifototra eo io de hoy zany hoe azo tsaraina eo alohan'ny fisarana afo izy ny fiampangana de mety afara amin'ny fanalana azy amin'ny toerany mazavatsara de asiko fa nazavana kely koa am'le hoe ny fandikana miverimberina ny lalam-pandrenana koa de azo anenjehana ny filoha io zao ohatra le gouverneur reny zao faniry chef de région nge no izy de le ovainao gouverneur fa ny tokony isy fividanana atao anatin'le izy re zao de efa resaka sanana ny lalam-pandrenana le maly iny zao tamin'ny afaka maly fa resaka sanana ny lalam-pandrenana nge reny hoe ianao no mamory olona any amin'ny fivoriana ara-politika ananana QG ny antokonao de anao mihitsy no mitarika réunion anatin'le izy ary rehefa mitarika anao de hoe tsy mahazo miteny fa zay ihany no miteny zao ny baiko ara-politika zany manisaka lalam-pandrenana zany faniry mazava nge zany zao mazava zao raha ohatra hoe anaisitra ny filoham-pirenena itsika solom-bavambahoaka apitako any afatra ry solom-bavambahoaka mba mampisokatra ny saitsika sy ny masosika malalaka ny lalana azo ametrahantsika ny fametrahana ny destitution na motion d'empêchement ny filoham-pirenena am'izao fotoana zao eny any mazava zay iny zany resantsika teo na haute trahison na violation grave na violation répétée ny constitution de azo atao ny manao ny mise en accusation zay miabotirany amy déciance ny président république manokatra lalantsika io mazava ny teny voninahitsy zena teo ifototra any aminao le izy satria retolo reto mbola mieritreritra fa izy mafy be eo amin'ny fomba fanaovana politika tonga de vatika am'izay tsika satria efa vombonina namana député Todsoa aleo ny TFM iresaka politika mihitsiny iny ty resaka hoe politikara ty député Todsoa betsaka ny feo rehefa misy zavatra ohatran' zao de mandeha le hoe politikara zay angamba nanaovantsika an'le hoe tsotra fo sady mazava avy any am'le 10 minitra ny député Todsoa ny politikara zany dia mifanohatra amin'ny atao hoe politicien ny politikara zany dia olona mitady seza mitady toerana manararoatra fotsiny izy zany azo le toerana nefa tsy manana compétence am'zany ary efa eo am'le mahazo le toerana sy andraikitra izy de mandromba fotsiny ny arem-pirenena manao détournement ary tsy manan-kevitra akory ara-politika hitantanana ny fiarahamonina sy ny firenena de politikara zany ny anarany raha ataotsika zao raha jerena eto Madagasikara raha atao isan-jato eo amin'ny ataoko hoe 9 isan-jato maherina ma de politikara daholy ny mpanao politika eto Madagasikara zany hoe tsy ny politikara de tsy mijery ny tombotsoa ny firenena sy ny vahoaka fa izy ihany ny tenany ihany ary tsy manana ny fahaizana sy ny traikefa izy hitantanana ny fiarahamonina sy ny firenena zay ny atao hoe politikara fa ny politicien de olona ao anatina atoko miaina ao anatina atoko manan-kevitra manana ny vision izy miaraka am'le atoko zay misy azy manana ny foto-kevitra
ny idéologie, manana ny projet de société, ary le politicien io de manana ny fahaizana-pahalalana sy ny traikefa hitaritana ny fiarahamonina sy ny firenena. Zay le atao hoe politicien olo anatina antoko izy zany a, nisy fanabeazana ara-politika azony ao anatin'izay. De samy hafa mihitsy reo a. De misy koa natao hoe politology. Ny politology reo dia mandinika ny firafitra, ny institution sy ny firafitra politika zay misy eo amin'ny tany sy ny firenena. Manao analizy amin'ireny zany a ny olona politology. Ary ny olona politology de olona nanao science politika. De ohatr'izay koa ny sociologie politique, zany hoe olona expert reny a mandinika ny rafitra ara-politika sy ny fe politika zay misy eo tany sy ny firenena, ary mandinika ny comportement ka politika ny olona manao politika eo amin'ny tany sy ny firenena. Zay nga many faniry ny afaka anazavako azy koa dia mamerina ny fisaonana manivoaka malagasy somary lava dia lava androany a, satria tsy maintsy tena nanitatra mihitsy tsika amin'ity resaka fitsipapitoka isan'ity a, koa dia mirasoa ny vahoaka malagasy rehetra. Ary mbola ambaranay fa ny député Tim dia toujours pareil ozy le fitenenana raha ho avy amin'ity motion de censure ty a, ary mbola vonona koa anao an'izay motion d'empêchement zay a, raha nisy lahatra miaraka aminay ny député rehetra. Misaotra tompoko lahy, mankasitraka tompoko vavy. Fifankasitrahantsika amin'ny député Totso de omentsika lalana izy satria zava-dehibe no ny fampiresantsika taminy de andray ny député Rastantsika de mbola ifandamitsika rehefa avy eo nitatra kely angatana namana amin'ny lafiny teknika andray ny député andray ny namana iada rehefa avy eo ohatra nefa folaka zany vavako zany eny ary fa alohan'izay mampiomana antsika vahoaka amin'ny Fianaratsoa zany fa isy fahakalazana ny 20 taona ny antokotiko Madagasikara amin'ity faran'ny herinandro ity de ity lay afisy miresaka an'izay io le izy fahakalazana ny 20 taona ny antokotiko Madagasikara amin'ny Fianaratsoa de resaka tantaran'ny antoko sy ny filompanorona zany a amin'ny sabotsy 10 volana Desambra rapitso amin'ny 10 ora maraina de fahakalazana ny 20 taona sy fampiratira sary ao amin'ny Magro Ampasambazaha Fianaratsoa. Ao amin'ny Magro Fianaratsoa zany tanterahana ny 20 taona ny antokotiko Madagasikara amin'ny sabotsy rapitso amin'ny 10 ora maraina de mifampiresaka tsika rehetrarehetra ny toerana any am'izay fiaonandehibe zay anatin'ny fahakalazana 20 taona ny antokotiko Madagasikara. Mino isika fa lalaka zany kondretra ary moa afaka manao fahakalazana manao congrès de ny team mandray ve no sakana efa kely asa raha ohatra ka andeha anelingely ny team ny eto ara manahirana amin'ny resaka tsy fandripahalemana ny resaka politika anatiny manahirana ny team aveny de ho sakatsakanana de veritsika hoe sady tsy mifanaraka amina sotoavina sy lalàna raha teo koa zany satria fahakalazana 20 taona no ataony ny antokotiko Madagasikara amin'io sabotsy io de etsonantsika rehetrarehetra zany zay mahare sy miaino izao fandarana izao ary mahita ihany koa ity afatra sy afisy ity zany fa rapitso any Fianaratsoa ny fahakalazana 20 taona ny antokotiko Madagasikara. Député Rastany efa eto akaiky eto efa avy niasa koa reto solombavam-boaka atsika ireo nanao sony tsara misy izy tao anatin'le motion de censure fa resaka am'izay tsika reo avy eo fa député Rastany tonga de menimena be vao tonga avany tena sepotro ny fako sahirana mihitsy izy nanahoana ny lalana aloha député fa tena ohatra ny velingely ny fako ianao vao tonga taty velingely sady miaraba aloha iaraba amin'ny vahoaka ny zay manaraka atsika satria tonga tsy miaraba onona manotezitra falifaly itsika satria otronyre olona tena betabe zay manaraka atsika ka de miarahaba midindinika miarahaba atsika malagasy rehetrarehetra na ny totoerina na ny tovelany zay lina satria zay olona manaraka ny miara-manonjy de tena lina teo fiovarana lina teo fiovarana ka mangetaheta de mino fa tena miondana sy manaraka an'ity de mirary fahasalamana mirary fampiasana mirary fitahin'Andriamanitra atsika mianakavy zay manaraka an'ity ary miaraba ny radio MBS sy ny télévision sy ny radio Mada koa za de miderina ny radio Mada izy rery ny radio akoatrany ihany sa ary tena mijoro manapita ny hevitra nyity sany sasany de katahotra sasany tsy haiko tsony solelakisy masahavoina tsy mitary fa de miaraba tompoko fa de
samoita an'Andriamanitra ary misaotra an'Andriamanitra koa tsika tsy maintsy atao satria matotongeto de sitrak'Andriamanitra de aloha mihitsika an'Andriamanitra nitera sy lasa ary ny zavatra rehetra akintsika amin'Andriamanitra misy fiteniko isaka ny teny eto hoe le mahery tsy mody tsy ela velona izany ao Andriamanitra so loha samangina ny jerena fa Andriamanitra ho tapoloha de resaka andreo atsika eto Madagasikara totra tsy mijery Andriamanitra ho tapoloha fa tena aloha samangina daholo ny ararotiny rehetrarehetra ka momba mifako ty loha fa zangy tsy de teny firy so satria presque efa teny professeur honorable tontso daholo ny zavatra nareo mirahalahy daholo ka tsy de misy madelana ho tetenina fa mbo misotona kely n'izay tsy apy fotsiny teo satria za tsy resaka be satria fa presque voaresaka moa za fa tongeto tsy hanao hoe ay za raha sy tany teto hoe tondreto tsy sany teny fa de ambaino ny hevitra koa ahako de mangava mifaly angelo aminay satria ny honorable tontso teo efa nataony azy le hoe le fako zao ny problème fa lazana daholo ny problème meraka sa natena mivavahady tsy de falapatra lery am'izay fa leo amin'ny problème ko amin'ny arrondissement ko aloha mba alefaso kely le sosikevitra atao alefaso kely nge fa mbola betsaka ve mifako any amin'ny deuxième arrondissement zao ny atona kako ny ty manokana azonao faly ataovy ahoana re ohatran'ny misy bebe zao de azo tsara azonao io zao tapiakarana katso tanao any tapiakarana ambopo raha ekatra ambopo anao de misy fako be mizangongona io lalan'io vao nandanina milliard de milliard voangena vao tsy apy roa volana zay nefa de zao mifako zao problème an'io refa io hitanao tatatra io makany amin'ny lakana mantroseza io no hoanitsika azonao mako amin'ny ranona mantroseza io boucher ohatran'io io le lakan-drano boucher de le tany rehetrarehetra le fako rehetrarehetra reo zany oentin'ny rano any mantroseza daholo loto loha zay fofony eo ary afa firy taona tsisy maka io niny alina mako ny zay tako-kenatra rehetrarehetra ihany ny commune ny esoriny fa io tena hatram'izay fa mivangonga fa maitsy ato masiso no very makany amin'ny sakafo hoanitsika any mantroseza de zao ny tiako atongavana io ny lalana zao jereo vao tena mipetraka mihitsy zao lalana le fako lasa baraza mibahana an'le rano tsy vakena de rehefa avy ny erano tompoko andalana jerevo tena mandainga zay olona ponina nampopo rehetrarehetra atreny amin'ny lohalitsy an-drano amin'io akoatra le mbola le atsy le nataoko ino misy teo le nataoko cureko tary lolo de io ohatra amin'ny lohalitsy an-drano de rehefa treo amin'ny lohalitsy an-drano dinary hitanao fa ny goudron zay technicien mahalala tsara fa ny goudron toko tsy miresiste tonation l'humidité misy amandona de tratra ny couche de base de tsahankamy plus chargé présenter fissure fa présenter fissure izy de mendaka lalana izao le lalana nandanitsika vola namany mbola ny zao tena mirary ve misy cohérent misy anna ve zao very ngiako aminy nandanina vola be da be ary ny banana lalana le olona entreprise anao azy koa lalana kely 500 mètres veranga ao anaty 4 mois nanaovana azy sahirana le olona na marary de zao nanaovana azy fanajana na alaitsy manokana mihitsy fa tsy teny atsony hoe atena any am'jamiera vazaha be ny fako de mahamenatra nareo mbo vazana mbo olona ny tany ivelany any tena marina eto any Afrika marina mbo nandeha teny eran'izao tsy tsara misy ohatry zao zany vakina kara tsara misy ohatry zao tena marina de alefasiko faly le ry ambony ndraiky koa mbola le lalana any satria io ndray zao le ry ambony ery akaiky ny clinique Saint-Paul le teo io en clinique Saint-Paul io akaiky clinique ambony clinique Saint-Paul mbola very makany marché zany de jerevo ary zao ay zany tatatra ary andehanana zao miteno azy angeny sary de lasa makany amin'ny arabe tompoko ny rano de tsy maharitra ny arabetsika vonamboarina voangena koa tena olona tena tsisy cohérent tsisy inina mihitsy entre commune ny ministère ny travaux publics tena manahirana tena tsy hoe valy anenjika fa mararo fo ny volam-boaka angena anaovanareo le zavatra le lalana afaka toto tsy manaraka anao mbola zao ankol'izy mifanitsara manino raha dégagena dans les médias angakanjana fotsiny mba andehanany fahavaratra zao de io fako rehetrarehetra reo zany tonga ary amin'ny ino misy teo laky mantroseza daholo de aizary mbo fahasalamana aizany zavatra rehetra na hatrany tribunina esany rehetrarehetra tsetsy nanony tavoangy
de aiza ry Andriamanitra zay le onkominako zay no tena mamparary akoatrany ihany fa mbola misy sako be da be fa ino ataoko exprime mihitsy mba hatany le olo mbo miteny tsara le sary de zao izy de mbola misy raika koa hoe ry aloha fary ary en plein ville Kaitsintinel io zao Kaitsintinel de plein ville tanao le rano mitsoroka maimbo be mitsoroka mamera amin'ny fiarahamony nefa vila angeza be daholo manodidina azy eo de zao ve ngamera maramena za ho afa fiteny keto hoe tsy manenjika anareo tsy ny tariny raha za zao tena midégage milevimbelona marina afa tamin'ny lalora valomanana zao na dégazy satria niazy tsisy vola de tsisy hoe fantsakana anareo nge fa any mavomavo amin'ny orange efa mahazo fanam-pinamina milliard zany ny samva ina moa amin'ny fiteny zao tsy samva tsony fa SMA efa bidy afany aminareo de atanao zay mbo magaga fanontaniana monsieur le maire ataonao ina dao sa le ahodina ka an'le MCMGD akana le 30% via akana vola vahoaka de alana koa ve le SMA akana vola vahoaka jereo nge vola miditra aminao raha tantarany honorable tout teo netra trano netra retraretra vola miditra retraretra mbola tsy afapo ihany nareo fa mbola nalako volany kinampy samina milliard nefa raha any antafy ianao pakany antafy raha lavaka kely sy inona nantaovana etra tabataba avy ny olona tena misy tena trafiquera any commune atao inona tiako la zany tabatabany eto de ty jerevony jiro manjaka ampangalatra maizina tena ohatra tsy capital raha ngaty tena ohatra tsy capital jerevony lalana mbola ataony lalana kely de tsy vitanao réparation potika le embouteillage tena manimba vola ary manimba mpianatra manimba teo akarentsika tena ataoko hoe presque 30% teo akarenao tanareo voany embouteillage de tsy hainao ve manala an'io ina anareo mitetateta tany amin'ny téléphérique zay 21 km mbo manala ny embouteillage tsy afaka mandera vao fahavaratra tsy afaka mandera misy kotroka 11/12 na ampiasana azy de zany ninareo tena tsiko tena tsisy mandeha amin'ny zelone zany mandanina mampitetateta anareo fa maninona za fa nalefako teto madimiko tao mifaly hoe maninona raha atao le lana expression le tena aty ambony le aty ambony ohatra ny any firenena azy iny tena mampiazo be da be any ambony tena misy aty ambany misy aty ambony tena tsisy mora vahana kely io akana vola 150 millions any amin'ny téléphérique nefa ary amizatra tsy mandeha zelone mampalahelo de zay nataoko anao de jerevo nge tsy nalako sary fa ohatra menatra fa nalako sary ato fa tsy avokako jerevo nge le bus classe ngiamery de niresaka tamin'ny chauffeur ty nge sy kajana fa matahatra amin'ny vavam-boaka ao anatin'ny heure de pointe foto mbo misy olona 10 namana faniry olona 10 fa raha nalelalandro zao zary raha misy olona ray nany devara pahitako hoe nefa de le vide mikorina be sy ny tany zany le mbo etidy hoe bus classe rehefa aminao bus tompoky raha tena be da be fa nitondrokevitra teto any nao na tsy mbo nanafatra ndray aiza le bus accordéon mandeha amin'ny essence misy mandeha électrique mahazaka olona 20 mitovy amin'ny tramway maninona tsy nampiasana amin'ny lalana malalaka tena be da be alana le embouteillage fa de tena bus classe tena samy crée embouteillage ny gazo any rivotra voakany sy ny tany tena ohatra ny olona tsy de nianatra reto ary reto olona reto ny teny marina ny teny honorable Toutsout tsy manenjika ary le tena hoe politikara mo zay ny azy tena politikara nataondreto tsy natokana politika tsy natokana politika fa de ho an'ny tenany daholo azonao tsy mijery amin'ny voaka zany ireo vahoaka zay na natokana hoe afatra ataoko amin'ny voaka tsy adalana ny tatatata eto tsy adalana tsy hoe manenjika elo fa zatra marina ny tantarana hoe tena faizo any amin'ny fifidianana reo mangalatra na mangalatra ka rehefa niteny zay ohatra zao hoe mangalatra hoe ohatra zao za tena no kajikajy kely ty monsieur any le araka ny lazako hoe raha mandeha voa normal io mpitondra reo amin'ny fitondrana reo 2% no azony 2% de ataoko considéré mideokany triplany doublage ny retraretra mahatsika ataoko tsika mahatsangana 20 na 30% mbola tsy lany angereo maximum mahazo izy amin'ny alatra ny retraretra reo 30 plus 2 32% maximum azo reo plus le alatra fa zay zokony sy ny retraretra reo nge tsy ho lany ka zay nataokany hoe io mahatonga azy an'ty motion de censure sy ny tary ty matahatra izy mianak'azy satria nibuan'zare de zao mifahalalako azy tsotsotra io izy zao nanao an'le motion de censure de afa niteny satria ny député tim de afa tamin'ny mois de mars tamin'ny LFR teona fa nametraka zay tsy nitoana tsy nanasa zay le atao hoe tim misy vola nindrareo no vola korina be da be fa za tsy teny vola be da be korina
aza mboantena fitondram-panjakana za fa teko hoe ty fitondram-panjakana ty tokony anisy créer mystère ray créenteny hoe famonoana hafa famonoana hafa ndraiky amin'ny dorotanety tsy matiny a ndraiky andreo famonoana hafa am'le grève afa injato teto azonao atao iza teny vola io tsy matimaty fahatany fa velany aloha iray volany vola tampatambany zay renrehetra vola be da be mitosaka zany de avany maninona le vola be mitosaka raha hoentinao any amin'ny fambolena atao amin'ny zavatra rehetrarehetra bagazy ny tany fa olona tena kentrona olona tena tsy zany zay ny enany mianakavy ary zay tsy mampilasy amin'ny firenentsika hoe lasa n'le famonoana afo daholo sy ny zavatra voleta amitsika de zay mahatonga le député teo a nahatonga azy tsy tapa-kevitra satria zao azavako ny teniko tamin'le député teo ny teny hoe député ty mandray vola zay ndray aiza amin'ny vola zay teto tsy nampiasa nitarika tsotra anay a ho an'zay olona tonga saina kay narahana ihany tsy nampiasa vola nefa de nanao sora nanao 4 volana eny nanao anona tamin'ny nangataka le motion de censure teo tamin'ny volana mars tsisy nanao no kay rehefa zao tonga ihany izy de zay ndray rehefa nanaiky a taony daholo na ny indépendant na ny RD na ny mpima rehetrarehetra jabyjaby efa teo fa natratra in'le lazana hoe efa mately 76 no jerena nefa fa niotra 105 rapport nataora de natahatra andry satria zay teo mpanaovana zay tsy nandray vola zany tena mandaigny zay nataony rangaty ty ataony fa mahasoa amin'ny firenena de ny teny manao interview zany nanao interview totso zay manao an'io veo izy nareo rehefa nanokany nareo satria heritaona sisa de hiditra amin'ny fitondrana ve nareo tonga doizany carrément non zay natao alaolany zay nge stratégie zareo fahalalako azy ana manokany zany misy efaniry hoe ndao créer ty afaka akio afaka satria oui moi c'est moi 10 mois aussi sisa de ndao ampidirinao ny tinma de am'izay a tsisy azonao hoe couvrir les zavatra le totosy le politikara nataontsika tsy le mamatsy fahavoazana rehetrarehetra de am'izay tsisy amin'ny propagande hoe nareo nge ao koa zao e de misy anolina drindra nifo zay ny teny rehetrarehetra nidridroka daholo e zay tsy mila place io fa hoeto anareo fitaohatra amin'ny farany inareo de nahinana zay izy hoe le ty matao tsy isy hiditra de miverina ndray izy no tytsika tena nao zavatra rehetrarehetra io fa miakatra am'izay izy ny teny am'izay président tsy mahomby le velam-pandrika antao averina janony satria be da be mivery finanana ao daholo satria nagaga nge ty izy hatram'izay tena fahandrosoana tsy hita azonao raha tena any amin'ny baolina re tompoko ndiapa premier ministre no lehibe satsy manisika izy ny lehibe indrindra coach ny tena mitondra le joueur ve hatram'izay fa resy isaka manao match efatra taona zay de hatramin'ny teteza mitatolana efa resy 0-0 6-0 2-0 tataka ny score de mbola tsisy loanao ihany ve le coach fa de mbola io ihany tena mahatsiravina tena politikara tena fitiava tena distafotra ndray nareo tompoko rehefa tsy voanareo le izy tokony atsiponareo mampalahelo nge le malagasy tsy mianatra mampalahelo le malagasy tsy misakafo mampalahelo eny ambony fako no mitady any ambony fako ny alika miaraka sy ny alika tena mampalahelo za mbo manana zanaka kely le tarihany ray aman-dreny fa malazolazo kely ny any amin'ny école fa mandorano fotsiny maraina fa tsisy iny za ve de tena alahelom-bahoaka nareo tompoko fa nahatra za tena miteny ty misy Andriamanitra taranaka fahafito tsy avitra nareo e tena mba tongava saina misy zay le Andriamanitra teneko tao amloha hoe Andriamanitra ao atapoloha tsy hitanareo fa ninareo le loasa mangina tena nanao vola satria zareo zao nge fa manongona vola be da be namana faniry hoe raha vao misy ny kalao a efa navita trano any Dubai navita trano any France fa nana daholo any Maurice efa mipetrapetraka nefa tena ray minitra tena roa taona nananareo fa misy zavatra taonandreo raha vola bravo ndray tena midena nareo tena hoe ela velonareo raha vola tamin'ny fahamarinana anazy anao fa raha vola mbaoka tena fanoana be fa tsisy hoanina fa efa tsy afa miatsika ty koa no hoaninareo ao ny anjoanareo za tena manozina mihitsy ao ny anjoanareo fa mbo sambo te anao an'izany daholo angely izy fa no olona miteraka olona mandera olona gasy ray de tsy mahamianatra anao ve le malagasy tena fa guide ty amin'ny fiaina Île Maurice zavatra tsisy afaka tena tourisme sy farina atao hoe resy ny be da be firiny Europe firiny malagasy firiny ty any Afrika raha manao any tokony izy avenomberenako foana eto amin'ny zava-misy eto amintsika volamena fambolena rano arenan-dranomasina sy ny tariny eran'izao tolotso sy eran'ny Afrika
tena enjana Madagasikara fa reo tsy mijery afaka ny tena volamena mody sokosoko ny zatra lasa hoentiny ho intereo anazy daholo de sao koa mahavoany ty fitonana ty fitonana tena nin'olona raha vao manao zavatra reo hitanao raha misy société zao ohatra hoe mitady ataoko hoe ingénieur en bâtiment olona nianatra 5 taona mana expérience 5 ans zay daholo ny exigele olona fa ty fitonana ty tsy mbo manao an'izany fa raha mitady olona izy zao hitanao tamin'le vehivavy de le vehivavy tena tsy za tena marina jerevony diplôme andreo tena mahamenatra zao natao le empêchement de le ty fitonana ty fitonana motion de censure azafady motion de censure natao ty fitonana ty tena fitondram-behivavy tena tonga lazana azonao te resaka Hermady tena eny hoentika ny Hermady satria nisy le gazety maly iny zao de mbo resaka eny zay ny ambraera sy ny tany resaka vehivavy nanao tao ny Dego Joseline safady amin'ny tena honorable Joseline honorable Nina honorable Lanto mbo saotra ny Lanto Ranabavy mbo natao peo misaotra anao no na de tsy teo ary anao fa mbola tanindrazana ihany anao namako anao mbo tena mijery anao de ohatra ny Nina de iza moa le raika Ania de Solange de iza le raika le Irma de zay de mifosena de ty lera nga mahagaga ana le questeur bandina olona tsy manana problème namako mifanao frère de ahoana anao mety say nahazo vola ve sa ina pression ataonao de anao koa tena anao beroparmanany lelany nefa anao raha critiquer n'olona tatsy eo volana kaizazy critiquer ny ananao anao ganyle premier PM be izy tao nampalely be mihitsiny de mahagaga le malagasy olona nianatra lerangany arolo de lasa ndray izy nanao fanambarana tambatambaziny tinoka sy ny tariny vola be no mikolona tao fahalalako azy aloha sady pression prendre au lycée ty ny vola be ty ny retraretra de zay natao koa fitondram-behivavy de le vehivavy avy manao aiza hitanao le olona tena entsana tena anao famarina fa zatra sarotsarina io aiza Brunel VP ta Fianaratsoa de aiza Tamatavy le VP ny Tamatavy tsy teo lehilahy Toliara plutôt azafady Sanzakara Bendrina Papasolo Tananarivo tsy ho avy ingy lehilahy ty tanindra raha vehivavy ho aty tena hitako hoe le vehivavy raha mbo vavavy capable fa jerevo ny diplôme reo jerevo tena zany tena reo jerevo olona tena zay ny akeny président zay ny akeny olona miara-miasa aminy olona tena tsy anitsy tena marina olona tena manimba tanindrazana zay natao koa raha anao ambosy anao ampajerevo hoe olona manana mbo doctorat olona mbo manana farafaratsy mbola manana tao koa licence na olona mbo manana maîtrise fa tena tsy ao daholo izy de manaonao foana amin'ny firenena aiza tsy vary lavo ny firenetsika de reny zany efa ampesement tena ao anatin'ny lalàna tompoko efa lazana hoe lalàna fototanio anatin'ny tsy lalam-pandrena fa règlement intérieur fitsipika anaty raha vao anatin'le 195 raha fa voasoratra voapetraka amin'ny motion de censure niza tsy afaka manala an'itsony nefa de azo le mbivavy tsy nianatra de nanao ny contre anio ndray hitanao fa tsy de mahamenatra mandika lalàna tsy ao mihitsiny tena mahamenatr'olona mihitsy tena mahamenatra de aiza le izy azonao de le izy zay nataokany hoe mahendy moanjo nga après ministre zura fa tena misy malety ty mahatsinazo zay avaka eto amin'ny vahoaka malagasy ty mafa nanao hatramin'ny vola tsy nampiasa zay naharary ary zay tsy nitabatambazana vola nanao sy ny daholo ny tima nanao sy ny efatra mpivonany afaka tsy miala tsinao honorable dadamody sy bino le izy le miala tamin'ny tima reo any amreo rianiny tsy nanao 9 zay fa zay tsary tsy nandray volana tsy nanao sy fa fo ary tena mazava rehefa vitany sy ny lasa anody de rehefa tena mifampisaosao tao izy mianakavy sy ny retraretra de fahalalako azy na tena na matorena anaiky sady pression na mivola amin'ny premier ministre fahalalako azy eritreritra ny fa zatsy confirmé na mivola ty iza misy ta serasera afatra tena tonga de Facebook be manadara tsy ao fa isy raha isy faranky ty zavatra ty rineny isy zavatra manaova mbo mandehana an'izay lala mihitsy ty lerangany ty lera tena ministre enjana be ty tonika misy enjana ngeo tena reo tetiny ary tsy nahagaga le satria
le député olona fa tena ohatrany député Nicolange olona mpisolelaka hatramin'ny azo iny tena bantsy manana any rehetrarehetra iny koa personnalité inona no avocat sy ny tany hoe tsy mitovy sy ny afa-pisolelaka tena mpanimba tanindrazana hatramin'izay tena namako izy tsisy olona nama fa tena tsy mijoro amin'ny maha izy azy ka ntsaratsika malagasy zay nataokany hoe mampalahelo reny malagasy le firenetsika fa tena mampalahelo de hoentiko am'izay le vehivavy hoentiko am'izay zao le vehivavy tiantany Hermady azy natsidika teo izy de tena teo zao tonga de teo le misy Farantsato elona teo le izy moa le rinarako to le mametraka akizy teo gasikara izy ndray mametraka mora fanaovana diversion le olona sy ny tany izy moa le raha mato tena vao mahita ny ady tena oza piako ny télé sy tena hoe tiandray ararary fo am'le raha matony zatra tsy marina azonao teo zao de tena ndraika zao Hermady de le Madagasikara elona de resy tena resy le Rantsato elona nefa Rantsato elona tompoko olona fa tena natao mitatana atao amin'ny Hermady olona fa manana expérience fa manana rehetrarehetra de zay le tsinake hoe asa nanake ny président hoe ty fitantanam-behivavy ty de meny an'ity le raha matoty zay mpanao gazety za tsy hoe mpanao gazety tsy maha izy raha olona za zao ohatra hoe ingénieur amin'ny bâtiment ve no mena any amin'ny dokotera ave de mbo hisy lalina izy na terme teknika na ny zavatra rehetrarehetra ave de ho fantako de mbo andeha avy aminao zay fotsiny tsotsotra ameko anao nify ty olona mpanao gazety nefa natao mpanolotsaina tany an-dafy tany le nanodikodina vola be de natao tany tena averina io ndray nandresiny nanaiky fa lasany nakory le vide le brésilienne Embraer de jerevo ny Hermady nefa ny Rantsato ela Hermady efa tena vao maîtrisitsika na ny technicien na ny rehetrarehetra efa vitatsika parkena na manavatra piesy io daholo ny ampiasan'ny olona dira firenena ty Afrika zao ndany anao mba fanajanona avy anao tao nina moa le nisy kere be teo Ethiopia Airlines na gauche na droite amina Anjato Boeing ngeza be daholo izy nampiasa le Boeing 747 le nouveau génération tony izy zay zao ny tokony dingantsika de lasa ndritsika le safidy anao le fatatoka le roplanina fa ofana ianao mbola anomana anona vaovao ndray anao formation ndray vaovao le équipage anao anio na ny mécanicien na ny rehetrarehetra momba azy de mbola tsy vita an'izany ndray mbola na resy tompoky nanina mosy teo nanao ambosy na vazaha DG ndray azonao vazaha be anao an'le ina mosy DG mbola ohatrinona ndray ohatra le professeur alany professeur mosy technicien efa tsika eto amitsika be da be de maninona anao manafatra vazaha ndray raha ohatrany tamin'ny andro Valomana nanatra vazaha satria nandeha be da daholo ny compagnie rehetrarehetra matanjaka an'izay rehetra ty pour Embraer fotsiny ny ambosena azy de namontra ngiatery Bayeul lizy azy no zay ny leranga vaovao hofanao mbola pena ohatrinona koa de mbola azo tombo ve le Hermady le roplanina hofana ny équipage afa vazaha daholo de mbola manao any réparation daholo nefa le technicien tsika tena anina tena capable ange teto Madagasikara mamioatra anao fotsiny ohatrandry isa moa le bankely tena lasa nakany Qatar Airlines Raslofo olona tena olona mahay be sy tombony olona daholo le technicien ny pilote-tsika ny commandantsika azonao misy sy tombony zareo commandant de misy ny technicien koa naivo sady mpampandeha lasa nakany Arabie Saoudite sy tomony loatra zay daholo nitsika mahay satria tsika tsy milaka nitsika le anaovana business ny tariny de tony vafatim-bazaha tsy manino sady maty atoka le aéroport taloha ara azonao satria ny Hermady tany ny Air Austral tena anontaniao amin'ny Hermady ny Air Austral ange tompoka teto Madagasikara nanaovany réparation any nefa ankehitriny tena tsy otsony fa tena sombany rehetra anaka zay nataoko hoe le vehivavy tsy hoe manambany amin'ny vehivavy fa kibony fonosana olona tokony manana traikefa olona manana expérience tsy ampidana fantsakana ndange anao mba maka amin'ny Hermady manatitra olona sy ny tariny ao manao long courrier manao fa Hermady tsika boina firy moa le hofatsika makany an-tafy iny
tamin'ny voalohantsika le arbitre 140 dina fa iny le voalaitra tamin'ny tetezamita fa brokatery izy roe re le tsy fampiazana tsy fahaizana re le plokara zay le tena azinao tsisy amkorana fa le oentina le poste de tena ro planina fa tsy mahitsy efa fanahy fatapera iny mbo hoe ndrery amin'ny président impolo taona tsisy ohatran'io tsy nitany to satria ty président ty rangaha jabaka andralatsy mbo hoe ny olona rehefa mbo président sady mbo fetsiny tsy azo ajabaka sy ny tany de tena mbola ty ndray nafarana ndray ty zavatra tsy manjary ty koatokavana de zao manafatra anao olona iny amin'ny ino misy teo le herma de le hofana azonao ny avion fofatsika ny équipage ina ny tombona zay pilote vazaha ny équipage rehetrarehetra vazaha mba simple malagasy io mbona antena mandeha anakaroa vehivavy gasy inona ny ady le vavaha mpizara sakay mizara sakay fotsiny mizara sakay fotsiny zay mba adiny anatiny azy tely zany ve de mbo ekeny fonao le lika mba jerevy ny mauriciana misandrahaka anatrany zay nandeha tany nandehanako tena lonkoly 14 nakany ino misy teo Angleterre makany Australie sy ny tany eran'izao tontolo zao ny azo misandrahaka nefa ilona kely io ninao Madagasikara eto aminao efatra fotsiny ina le mampahely mantra kely ino misy teo mba fa lasa roa ary izy teo le atehera kely anakefatra de zay le manao le volona atao anatiny de zay nataoko hoe pikototo mbo misy cohérent vesatsika isy cohérent de zay mampalelo le firenetsika tokony andeha ilona zay ho anatokana zay olona mpazakazaka malako ao nanina ao nino misy teo Asie manontolo fomba exploiter natao miberabe ny avion amin'ny tandro izy manao long courrier amin'ny alina izy tena raha olana anao miatra anao départ amin'ny folo amin'ny raiky amby folany atao mora kely raha hoe hoany Hong Kong makany Bangkok anao na Hong Kong makany Chine na eran'ny azy eran'ny volany rehetrarehetra atao mora kely maté prix zany ve de tsaitsika mitonga de mividy plan hatramin'izao mbola manofa de idikiza embroyeur de tena embroyeur mbola tsy vo maîtriser alohatrany marina tsy manosy na ekany eo anatreh'Andriamanitra mbo réussir tsara izy ana hoe fireneko tsy hoe de fahalenentsika fotsiny hoe fa anohatra fataperana karo le boinina atorasa mampalahelo be le ta Madagasikara mampalahelo be matabainy de tafara kely koa azonao satria tsy ho avy be da be ny zavatra tokony apetraka eto dia ohatrany autoroute zao lalana migadana azonao aiza anao tena fahantahambaoka ty tena président ty raha mitaka tena tokony mpanao baolina eny rangahy mahafaty baolina foana mamitaka grave be apetraka ndray le autoroute tiako lazana fotsiny fa volaza teto daholo tamin'ny heriny nanontany tamin'ny olona eny mipetraka eny ananina le tomobile le camion le engin rehetrarehetra mbona ratiraty eo tamin'le fanaovana coup de pioche lanaovana pospera ametrahana vatofotsy fa tsisy eo daholo le tomobile forme fotsiny iny ndray ninga président ajaina tena marina mamboaka apetraka fotsiny de tena apetraka le ina misy teo le fanaovany le fanaovana makety de apetraka koa le tomobile de inaugurena kely iny de mety nambakana voaka fotsiny zay nge fa mezaka tsy zavatra vita ary tsetsatsetsatra nakama tamin'ny premier ministre tamin'le kabary teo le vola be da be tsy voaliny fa tena any eo tsy loana tena io za ty ve mbola mbo ahoana koa sika zao fa tonga de nitabataba tsy niteny tsy lalana andreo hoe nahavita tetezana any Manakara any ina ny dilany ty volany takiny olo aiza mivolana ona tsy apy ty kestera fa tamin'ny mois de octobre fa hoe tsy apy volana ty nalefa Odenise da isy le ministre ny finance Odenise tsy isan'izany sy ny tany tena manambana ary mana alika vaoka ny ohatra njamierako hoe teny avinavina ohatra ny tenina jolay hoe ary filitaona nalevaka iny fa tsy fampiazanao misy fetrano aly izy moramora zalahy moramora ny teny fa tena mampalahelo ty Madagasikara tsika ty ary zataon'izay vahoaka fa za mbola afatra ko amin'ny vahoaka zay azakio satria tiako ny temy président hoe taiza le izy hoe raha va manao kara fifidianana tokony atao ny kara fifidianana sy lisy fifidianana sarin'le olona nitao am'izay le doublant jerena isaka ny quartier ohatra hoe amin'ny bureau de vote zao za zao ondoany ato ambopo amin'ny any ato numéro bureau de vote ohatr' zao jerena boko izy ty olona tena Sénégal izy ty ohatr' zao ty izy ty ohatr' hita ho azy iny tena fomba mahombo misy angalarana an'le doublant apy atao ry tompoka aza manaiky apy atao ny sary amin'ny kara-pifidianana apy atao ny sary amin'ny lisy mpifidianana
vita tapona ny dony fa tena tsy any avelonako ny mandeha reo na angalatra raha tsy lanitsony antsena marina le calcule 2% no azy raha mangalatra izy mangalatra 30% maximum ifetsika tsena mbola 32% ngely tsy lany 50 ngely lany ka aza matatra anao revoaka antao mandrisika anareo tao misoratra anarana jereva zay molomolo zay zavatra rehetrarehetra fa tsy ho azy antsony io aza takalina firenetsika lasa tena foaty etsika mianakavy antao ifofotra aza vela mpanao ratsy satria mpanao ratsy tena hitanao manao maro ratsy izy mivoaka alina zany hoe ireo mpanao politikara reo fa tena aza vela reo fa tena faizy kosa ary tena faizina ahoana raha ty firenena tokony hosangana aty Afrika am'izao fotoana zao na amin'ny lafiny rehetrarehetra maninona lasa gisitra aty Afrika fotsiny ary tsika vedy anakan'izany mieritrarehetra ary mazotoa ndao ry vahoaka ankino sery fa tsy hoe ny timana mitabataba sy ny tamy fa soso ny timana azo rariny nangataka zay tamin'ny teo hoe ataovy ny motion de censure ka narahana ihany ka misy raha lahatera fa tena sotra fa zay ry vahoaka fa misy ny any fa tena hoavin'ny tanànaka atsika jerena zay mahametoka anareo raha tena tokony mifidy ara-dalàna ary olona tena mahavita azy za tsy hiteny tsara tena zay nataoko ao anatin'ny 3 taona ihany tsika 2 taona de mijaha fa tena mino fa tena mivoabe da be ary ohatra natao président Ravalomanana grève ingy 6 mois tamin'ny andron'ny tompoko ladederatsiraka 6 mois maty be l'économie nefa tao anatin'ny 7 taona lasa tena niakatra finy économique 7%. Raha olona capable raha vetivety de vita fa raha tsy kapatava eo tsika mianakavy mihinana tadiky rano mihinana tsy fihinana etsony ary ho faty manakavy eto tsika mianakavy ary tsy poazany olona vola kely ohatran'izao zavatra mandeha zao de efa manaiky ok zay angamba ny teny fa tena be loatra fa mbola hoe namana raika mbola hiteny fa ohatra mbola be da be ny tiako resahana fa ataotsika kabanga isana mifanetanana sisa manaraka ihany de zay fa misaotra tsika vahoaka manao ary mialatsiny ary manao angataka ny filoham-pirenena ny tena ray aman-dreny mbo am'zay ataovy startsy mivoan'zay mifomba fa mindry efa kely sisa fa le fijery zay le fijery ataovy startsy mivoa am'zay le fijery fa zay ny tena mahita anao fa tena samy hovavahana anareo mbola ny fanahy masy ny latsako aminareo mbo anatin'ny fotoana kely ataonareo mba hita vokily ny malagasy sotra tompoko lasotopoko makasiraka ny député rastantsika de andray ny adatsika iangavy kely namana technicien sy ny namana miasavana gazety eo ambadika aloha zany mba ame fotoana kely atsika satria vaovao tena goavam-betsy de ny faneho-kevitra sy ny fanadiadina sy fandalinana ikeo zava-dehibe de ampidirintsika avy hatrany ny ada zany eo amy 10 minitra 20 minitra eo andaminatsika azy zany makasitraka ny député rastany akeo nanaiky fandaminana satria zava-dehibe koa ny ohatran'izao mba ahafahantsika mivelatra amin'ny rehetrarehetra de isaorany député rastany zany am'izay de isaorana ihany koa ny namana mpanao gazety eo ambadika ao anaovantsika fangatahana kely ho an'izy ireo miaraba iady nefa vaovao lehibe de iny efa hitantsika iny zany za moa miezaka nijery vaovao ihany eto fa vaovao lehibe de fa aloha tsy andehanana lavitra tsony tsy hita mandroso tsy hita memitra le motion de censure tena zavatra efa ambony be nosimbana amin'ny zavatra tsisy dikany mamokamoka kely karazana faneho-kevitra ny amin'ny hoe mampiayany signature tsy nanaraka ny lalàna sy ny sisa ahafahana zany bloqué an'le procédure zay efa mandeha mino fa naharaka ny vaovao iada zay pitarika ny FLN daora iada de fa miaraba ny mpanaraka ny MBS ny miara-manonja de fa misaotra anareo fanasana le izy nge ny antony ngeza be tena natonga le ny fanomemorana le motion de censure zany tsapany fa tsy tokony andeha le motion de censure fa ny empêchement tokony andeha za zany mitodika aminareo député zany solombavam-bahoaka Madagasikara tena efa feno kapoka raha ohatra ka ny fanitsakitsahana miverimberina ny lalam-pandroenana teto amin'ny tany sy ny fanjakana ny anjaranareo de any aminareo zao ny baolina satria raha ny fipetrany ny 5 nanao soniany aniny motion de censure iny dia noho ny fahatsapana fa manerana ny Madagasikara de mijaly ny vahoaka jaly ary tena efatsany ireo député ny la ny joro avy any Tuileries ny laza fa tsy mariny zany fa zay tsy manao ny anina de tena mahagaga ihany satria te ilaza izy zany fa tsy marina hoe tsy misy kere tsony any atsimo milaza izy zany fa tsy marina zany hoe tsisy ny fanjaritsakafo tsisy tsony any atsimo fa tsara be fa milamina be any fitipiainana any zany
efa tena milamina be zany nividy mpiaina any atsimo zany zany nijorono zareo ilazany fa tsy tokony isy le motion de censure satria mahavita azy mahavita ny asa ny ara-dalàna ity gouvernement ty ary nagagana aloha tamy 2021 nisy député avy any atsimo anankiray rehefa nilaza ny alahelony tamin'ny fisininy keretany de nijoro niaraka tam'ireo olona kere rehetrarehetra izy kama nefa nanjato nefa narivony le olona kere fa zao ny zavatra nisy izy rery ngeda be tao anatin'le izy rery tonga de hita hoe izy rery ngeda be fa tsisa zay tena tsozanina kely mahantra kely daholo le olona leo am'le tanànany de ankehitriny hatram'izao de mijoro ndray izy milaza fa mahavita azy le prime ministre fa tsy anatin'izany manao motion de censure zany zay le izy le fiainan'ny firenena zavatra hita eo ny dikan'izany rehefa tonga ohatran'io le fetrisa efa tsy ilay gouvernement tatsony ny tsy atokisany zay le analyse hoe natsahatra ny filohan'ny republika ny motion de censure fa tia nidirany solombavam-bahoaka ny empêchement zay ny afatra tia no alefa zay misy ny afatra alefany ka hoe tsy mety io tsy anina fa raha tianareo alefa za atao fa tsisy le séparation de pouvoir andemato tsai kristan nge prime ministre za efa nyteny foana efa ela loatra aloha raha hoe ama prime ministre zany le fotoana mipetrahany teo ary zany nge ny fanaovana tsisy résultat aloha fitsapana fotsiny hoe mba naninona raha nitsapana ny heriny hoe raha nalefa le fifidianana de hoe nanaona marina mbola matoky azy marina ave reo solombavam-bahoaka tsia ary anao ireo rengedabe izy raha ireo no entiny andehanana amin'ny fifidianana ny andriamatotsai kristany prime ministre tam 2018 de ny ekeniny tim sy ny TGV ny mapara na de efa samy tsisy anina reny izy hoe hitatana an'le fifidianana satria nanenina nanatena ny fahatsorany le ranga nanatena ny famarinany fa de io ny raha nahita io zany ohatrany hoe kenda vomangana sesiky ny tanana aloha de izao le izy mitohy izy de raha ny côté ny filohan'ny republika ankehitriny de hoe io no nampandany azy ka io no natonga ho lazo lany eo ka de misy tsy matahotra sao de tsy ho lany ray manaraka eo satria io no nampandany azy mahafantatra ny hevitra rehetrarehetra nentina nampandresena tam'zany de zay ny hitazomana anazy ka itsika rehetrarehetra miara-mahita ny tantareto betsaka loatra le fanitsakitsahana n'lay lalam-pandroenana betsaka loatra lay zavatra tsy mety za de mitarika an-tsainy ny solombavam-bahoaka irosona ny fanaovana ny empêchement ny filohan'ny republika satria ara-dalàna sy voalaza ny lalam-pandroenana zany azo atao tsara alefa le izy de vitatsika eo indray zay ho tenen'ny ACC aloha hoe ahoana ny fipetrana ada iny zany ny vaovao lehibe iny de atreto aloha zany tsika de misy miteny ihany koa hoe mety ametra-pialana ny filohan'ny anteny meram-pirenena na posena am'zany any ambadika any ny communication zany vao nandeha le fikonikononana am'le motion de censure zay fahefan'ny solombavam-bahoaka fa tsy zavatra konikononana angely izy fahefan'ny solombavam-bahoaka koinona ny afina fenina de nandeha le fanaratsiana nanao tra izao izy mandefo ny vony filoham-pirenena izy nefa fahefana le izy ary raha vakina ny fond n'lay na le hoe motif antony ametrahana n'lay fitsipahapitokisana de tena mavesa-danja rehefa ohatry ny zavatra nambarantsika teto no nataony anteny meram-pirenena résumé fampitinana iada ho tonga tamin'iny fijerinao an'lay tranga misy eo am'lay androm-panjakana tonga ny amina crise zay misy eo amin'ny androm-panjakana ve le izy institutionnel iada ny tena marina nge zay moa ny antony efa tenenina foana hoe zay de tsy nampifidy ny olona tamin'ny lalam-pandrenana io ny fantsena ndraikitra ny tsy fananana fahefana sy ny rehetrarehetra ao anatiny io efa fantatra tam'zany ary ny fiteo-javatra miseho am'izao efa nytenenina tam'zany fa ho tonga am'zany tsika de io izy tonga eto am'le antony na tonga anay ny tenen'ny olona hoe tsy mety ho lalam-pandrenana io fa na izany naty zany tsy eloka no nataony ny filohan'ny anteny meram-pirenena fa nanao ny asany izy asany no mampandeha ny raharaha rehetrarehetra ao amin'ny anteny meram-pirenena araky ny lalam-pandroenana sy araky ny lalàna ny fampifehezana anatiny ao aminy raha tsy mifanaraka am'izay le izy
de misy recours afaka atao tsara amin'ny hoe tsy manaraka ny fifanarahana anatiny atao amitsika nge ty madame la présidente na hoe tsy manaraka ny lalam-panorenana io zavatra ataonao io afaka atao an'izany fa tsy hoe amina fivoriana nytoko any ivelany any no andeha hanovana ny fizotry ny rafitra rehetrarehetra ao amin'io raha ao amin'ny anteny mera io faharoa manarakaraka an'izany ny filoha Kristina Razanomasonge lanin'ny tsy ny député IRD nametraka azy teo zay aloha ny dikan'izany nametrahany député namany rehetrarehetra fitokisana izy fa matoa izy tratra ny zavatra ohatran'izao ndraiky kosany de efa tsy atokisany fitondrana ntsony ny raha ny zavatra nataony nandritra ny parcours rehetrarehetra nataony na tonga anazy ho tao anatiny ministry ny tetezamita na tonga anazy ho solombavam-bahoaka io raha ny zavatra ny anjady azy tamin'ny fotoana tsy nanana ny toerana niady fo mafy ho an'izao fitondrana zao io madama io kanefany rehefa mijoro ny fahamarinana izy tsapany sika tsy mijoro hoe hoasorana ilay filohan'ny repoblika fa ilay prime ministre kosany zareo nefa tamin'ny prime ministre tamin'ny 2018 nefa nyteny hoe tsy fantatray olona io fa rehefa avy ao vao nampahafantarina azy de hoe tsy manina ary fa ekenay ary zany rehefa zay no anan'le izy de io izy io mbola io hatram'izao io fa raha ny fahafantarako n'ilay filohan'ny anteny meram-pirenena tena miaro mafy ny toeran'ny fon'ny repoblika ary na io zavatra ataon'io ara de mbola azoko antoka fa izany satria ny fametrahana an'izany ny fandehanana am'izany motion de censure zany na fitsipaham-pitokisana zany na ireo député rehetrarehetra tena antsika hoe 5 nanao siniro nge rehefa tena tonga nge lay fifandresen-dahatra tonga nge ny fanazavana am'lay fizoran'lay fitsipaham-pitokisana mbola samy manana ny heviny reo ary mety koa hitombo fa tsy voatery hoe tsy maintsy io fa ny zava-dehibe de hoe ny firenena malagasy de tokony andeha ampahafantarina am'izao tontolo zao fa mandeha amin'ny lalan'ny demokrasia marina amin'ny lalan'ny bonne gouvernance marina amin'ny lalan'ny état de droit marina izay ny endrika tokony aseho atsika ny firenena rehetrarehetra mihitsy no tokony aseho atsika fa mandeha am'izany lalan'izany satria ny olona izany ny jereny ny olona mpiasa voly eto Madagasikara tsy mijery zay diplomanao sy ny fomba fiakanjonao sy ny fampiretinao loko eraky ny tampitanety io tsy mijery an'izany izy ny zavatra jereny de hoe ty firenena ty ve tena mandeha marina am'izany hoe demokrasia zany mianatra marina ve zany ahafahantsika miasa marina ve ty firenena ty satria mandeha amin'ny tena hoe état de droit azo eritreretina tsara ve ny fiaraha-miasa am'ty androm-panjakana rehetrarehetra mijoro ty satria tena misy marina ny bonne gouvernance fa izay ihany no afahan'ny olona mijery atsika fa raha izao zavatra zao tena le lalam-panorenana fotsiny aza de efa hitsaky tsahatsika rehetra mianakavy any tampon-doha ahoana moa ny fomba hampandeha ny ty firenentsika ty tsy andeha tsika itsika aza mieritreritra fa hoe manana ny fiandrianatsika de hoe hipetraky olon'olona rereto fa tsy maintsy miara-miasa am'izao tontolo zao tsika miara-miaina am rehetrarehetra de n'izao tontolo zao mijery atsika hoe mbola mba manam-pahendrena ve lay firenena za miteny anareo mpitondra rehefa misy olona anankiray mahatsapa ny tenany fa manana fahadalana izy de mbola endry izy zay satria tsapany fa misy fahadalana ataony mbola endry izy fa ny adala tsy mahatsapa an'izany mihitsy hoe manana fahadalana zany izy ny adala mandeha am'izay tiany ataony tsy miraraha zay hevitr'olo zany izy tsy miraraha ininona ny adala mandany mba mijery adala eny an-tsena eny le anatina fahadalana ohatran'izany tsy mety zany le analyse fa ny fahendrena de ny fahaizana maka recul mijery tsara hoe sao de mba misy zavatra tsy mety tsy nianana ty faharoa manarakaraka an'izany io zavatra atao io hoe zavatra mandeha zao de tonga de ajanony io fanehoana fa dictature ilay fitondrana zany didy jadona satria efa nomeny lalàna
fahefana anana mandaa impératif reo député reo zany hoe ny vondrona nanoana azy no maome linina andehanany matoa izy niarana naiky amin'ny akamarony ny andehanana amin'ny motion de censure io zay ny linina directive ao zany andeha raha tsy izay no ataontsika hoe linina directive andehanana de io zany le tena tenenina faniry hoe efa mieritreritra tsara lay solombavambabaoka efa resy lahatra tsara izy ary tena resy lahatra amy feo amy feritreretany fa tsy mety tsony ny anoizan'ny prime ministre ny asany satria ny député no tompona andraikitra amin'ny tsy fandehanany tanàna any aminy ny député ihany no fantatra ny vahoaka any amin'ny faritra rehetrarehetra misy azy ary efa mikaikaika ny olonany mikaikaika am'le député tsapo an'le député fa tsy hitany tsony zay ahafahany mampandroso lay faritra mihoatra ny hoe fanoloana n'lay prime ministre mahazo prime ministre foana ianao andre matofilo prime ministre avy am'ireo URD reo na hasorinao io prime ministre io na tsy hasorinao eo prime ministre avy amin'ny URD zay no tsara ho anao zay raha izany eo amin'ny toerana de mielana am'izao takotaka rehetrarehetra zao asorina fotsiny le prime ministre asaina amin'ny démission izy de mametraka prime ministre avy amin'ny URD io tsy fahafahambaraka nge sady tsy enatra nge zany hoe manolo prime ministre zany fanao eran-tany ary raha naitsika io tokony mba efa niova indroa io farafaratsany zany satria raha atsika mahita nge fa tsy mandeha nge le firenena tsy mandeha ary matoa ny filoham-pirenena matahotra amin'ny alany lay prime ministre eo ohatrany tapidalaka le ngambyratra ka le lalàna amin'ny lalam-panorenana manko a da miresaka zany amin'ny hoe ny prime ministre zany na izy mametra-pialana na izy vao marina fa misy ny fahadisoana lehibe nataony fa le filohan'ny republika akoatran'zany fanesorany ny eny anivony antenimera-pirenena zay zany a lalana zany fa rehefa tsy miditra am'le motion de censure zany de le filoham-pirenena zany ny solombavambaoka mahita ny amina hoe ireto tsy fandehanany raha raha ataon'le gouvernement tarihan'le prime ministre zay efa teo nanomboka 24 ary le politique générale de l'état any resahan'le solombavambaoka tao anatin'le motiva de hoe nanomboka 7 sy 20 anko hoe tsy niodina le izy zany hoe tsy afa-po zany le député de le mpanendry ve zany mahita ety ambony aty ny entiny nataony nefa le solombavambaoka mpanara-mason'le asany mahita hoe tsy mety ny nataony zay zao zany zao de efa mifandringany lay androm-panjakana sy le fomba fiasan'lay androm-panjakana de malemy eo anatry an'zany le filoham-pirenena tsy manana fahefana izy analan'le prime ministre solombavambaoka te hiroso sakanana le prime ministre tsy mety ametra-pialana le filohan'ny republika tsy mahita hirika analana azy raha ohatra zany ka tsy hiditra izy zany iada anatin'le motion de censure de tokony ampiasainy zany le motifan'le solombavambaoka be da be reny hoe vao marina amina fahadisoana lehibe fa tsy nanao ny asanao ianao andre mato prime ministre sy ny gouvernement noho izany esorina azo avadika ho fahadisoana lehibe ngeny tsy fahombiazana arakasy tsy fahazona résultat ao anatin'le asa tianao nanomboka 20 teo militovy mandaha amin'ny filohan'ny republika le prime ministre ada hafahafa ihany de reo tsika zany mahita an'izy am'izay angazeny procédure an'le solombavambaoka 5 manao siny tokony tanterahana androany ny voty raha 48 heures ny raisitsika am'le izy bloquena andray le processus tsy mahazo miditra amin'io indray nareo inona loatra ny force an'le premier ministre atahoran'le filohan'ny republika azy sa le membre en gouvernement miara-manosika an'le prime ministre ty ambadika voakitikitika le manger an'le membre en gouvernement de lasa misy solidarité gouvernementale iaro ny fahefan'le gouvernement tena marina faniry zao faniry ny tena marina ny filohan'ny republika tsy manana zo hanala ny prime ministre eo raha tsy manao faute grave ny prime ministre zay ihany de izy zany tsy logika mihitsy ny hoe ahita faute grave io ataon'io prime ministre io mihitsy izy satria rehefa vakinao ny lalam-pandrenana ny prime ministre no manana fahefana bebe kokoa noho ny filohan'ny republika zany hoe ny filohan'ny republika de mietehitra amin'ny fiasan'ny prime ministre no ahafahany mandroso an'lay firenena zany de reo asa rehetrarehetra mandroso reo ny prime ministre daolina manao an'reo asa reo fa tsy ny filohan'ny republika na ny fitadiavana ny vola na ninona reo asa mafy be reo zany
de tsy possible mihitsy zany le filohan'ny repoblika ahita n'lay prime ministre no photographe zany satria tsy manana fahefana noho ilay prime ministre izy raha ny fandeha indrindra ny administration sy tiana rehetra eto amin'ny firenena zany fa kosany ny député de manana zo tsy atoky an'ny prime gouvernement fitsypahapitokisana zany ika tsy mila fanazavana fanazavana de maniny tsy mahatoky anao tsony fotsiny zay na mahatoky anao tsy misy hoe argument hoentiny zany tsy misy hoe tsy maintsy manao fraude grave le prime ministre na ohatran'zany tsisy an'zany ny président anala n'lay prime ministre ny mila hoe mijery hoe nanao fraude grave izy na tsy fa ny solombavam-bahoaka de fitsipahapitokisana aneo tsy mahatoky anao tsony zay ampy zay ny fitokisany zany tsisy lalàna zany mife an'zany ny fitokisany zany a tsisy contrat zany tsisy contrat écrite zany fa fitokisana tena fahatokisana tsy tsy mahatoky anao tsony za zao raha tsy mahatoky amin'ny faniry tonga de tsy mahatoky anao tsony zay de vita ny resaka tsisy inina ka rehefa tsy mahatoky ary io na io na alefanao i motion de censure tsy alefanao efa tsy mahatoky ny prime ministre raha ataoko hoe ny 90 ataoko hoe nisy nangalatsony tao a de ataontsika hoe ny 90 am'ireo zany tsy nangalatsony efa consommé koa le arte izy efa déposé député 90 zany tena tsy mahatoky anao raha milaza anao fa nisy 210 nangalatsony tao kanefany raha ny fanazavana reko a de hoe anankitelo no mety misy fangalatsa raha telo nge mbola santo zany tokony hipotra koa zany raha mandeha am'izao firenena de mandeha ao anatin'ny tsy fampatokisana ninina ho tenenina fiatsarambela tsy fotsiny sisa ny esany eto satria efa reo efa hita reo tsy mahatoky ny gouvernement zany reo olona reo ary tsy vo izao fa efa niverimerina foana zany ary reo nefany a io fahasahina ataon'ny député io a teneniko mifaniry de tsy sitrapon'le député tsony mihitsy io satria ny député nge mahafantatra tsara fa manday impératif ny azy miatraika amin'ny fanonganana azy ny tsy fanarahany any baiko ny tany amin'ny foibeany zay tsy fantako hoe misy contrat an'zany hoe tamin'ny RD nisokatra aloha fa n'le izy fotsiny de hoe le olona zany a efa tena le député zany tena efa tena hoe tena voatery ny any tanàna mihitsy hoe tsy lasa tsony mihitsy io de tena niezaka mafy izy aloha ranga aloha verse sady zay tsy anaraka ny tenin'le vahoaka efa mieritseritsy ireo député reo fa mety ho vongana satria matoy izy nanao an'izay a tsy nanaraka n'lay baiko ny tary amin'ny fibeany tatya fatantsara fa fionganana miandry azy nefa ny naleo ny naseho fa hoe zay ny feno vahoaka tena tsy lasa tsony prime ministre io de mitazona an'io ny filopirenena de hitantsika eo fa tena zavatra tena mandringa tanteraka ny fitondrana zany a ny fireneny ty efa tena latsaka andavaka tanteraka mihitsiny a hitantsika eo zany ny fandehany fa ny zavatra tena hoe azo tsoahana am'le izy de hoe efa ny filopirenena mihitsy tsy atokisan'ny vahoaka tsony na am'ty promesy ngy be debe ty a de tsisy tanteraka zany de mitenen'ny filopirenena fa raha mbola te hirotsaka ianao manaova évaluation ianao no atao évaluation tadava audit ianao de mitadava ianao olona mpanao évaluation anao fa am'izay mety inonao kokoa lay olona karamainao anao évaluation anao raha miteny aminao hoe tsy lasa nge anao tompoko tsy tafavoaka ianao 400 mégawatt nampanantena antsika zao mampanantena 500 mégawatt ndray tsika ary afarantsana ny 400 mégawatt teo aloha tsy hita zavatra be debe zany ny anina zay ifaniry no zavatra afaka teneniko za io ifandinidinika aminareo amidinika ao amin'ny latsinainy teny am'teny am vahoaka mihitsy ifandinidinika am vahoaka am raharam-pirenena tena hitondra hevitra be debe amidinika ao am latsinainy mba afataratsika tsara hoe ahoana inona ny antony reny momban'ny reny hoe teneniny marina mpitenenana ny hoe tsy nisy firenenanao totoro te fa ny antony tsy nanaovan'le olona azy zay mila azavainy zay hoe tena tokony natao marina ve le izy zany zany no teniteneny ho azavaiko amidinika ao azavaiko amidinika ao hoe tena azotsika erosona tsara marina ve ty fomba fiasa seny ankehitriny ty amin'ny resaka fifidianana io vodiniantsika eo zany betaka ny zavatra vodiniantsika eo fa de manasany olona koa amin'ny alatsinay ao amin'ny fandarana dinika ivahiny eo ahako ary de manao velomanareo misaotra ny miara-manonjana anasa misaotra betsaka misaotra ny teknisianina amin'ny fioaran'ny fotoana fa de manaraka manao mesimisy
Makasitrakantsika de isorana mihitsy ny namana mpiara-miasa satria afaka mbola nahazo apaha-potoana kely zany tsika satria zava-dehibe eto amin'ny fiainan'ny firenena zao zavatra mitranga izao ka ny fomba fanehoan-kevitra fampitahan-kevitra ny fanadihadiana sy ny fizarambavao tena diniantsika am'ty faran'ny herinandro ty koa tsika mandinika vaovao tsara satria nandray koa tsika inge rehefa weekend ohatran'izao dia mipotra daholo koa zay lafim-bavao rehetrarehetra mahafahampana de ho hitantsika eo mifandehana satria mba dividivitra kely aloha ny lafim-bavao hafa zany fa de tany amin'ny anteny meram-pirenena ny mason'ny mpanara-baovao rehetra isaorana de isaorana ny namana mpiara-miasa tamin'ity herinandro ity isaorana ihany koa isika rehetra mpanaraka tsy adino am'zany ry madame Clotilde Renaud any Frantsany any am'le le pou en velay nandefa afatra izy fa ovakitsika amin'ny herinandro io satria de anisan'ny malahelo amin'ny toerana misy a Madagasikara am'izao fotoana izao amin'ny zao ve sisy Madagasikara ny namana any Cassan any ny namana any Brest ny namana any Montpellier ianareo any Marseille Limoges maro be manaraka ty fandarany ty ny any Canada indrindra ny etsy any Osy Maurice ny any La Réunion Djibouti any firenena arabo Bahrain Arabie Saoudite Koweït misy malagasy mpanaraka atsika de kopakopatana anaova farany herinandro mahafinaritra de misaotra betsaka makafy an'ity tandrazantsika ity dia amin'ny alatsinainy indray tsika merina azadinoana fa mbola mitantara baolina ny ekipa ny MBS manomboka rariva amin'ny enina de amin'ny 10 ora alina baolina be Croatie Brésil dia Croatie Brésil de Pays-Bas Argentine zay zany baolina be makasitraka tompokolahy makatelina tompoko vavy